Manano mbola tsara amintsika jiaby izay manaraka ny fandaharana amin'ity niany ity tonga soa ato amin'ny fandaharana efa mahazatra antsika jiaby dia tsy inona izany fa ny Miara-Manonja mikaiky antsika na ny avy eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany fa indrindra ihany koa antsika jiaby any ivelan'i Madagasikara izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ao ny Facebook, ao ihany koa ny YouTube, ao amin'ny page ny MBS ary ny AZ ihany koa no anarahantsika ny izay fandaharana niany izay dia efa eto ary vonina eto tahaka ny mahazatra andesintsika manomboka anazy dia nisy ny bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera anomboka sy anokatra n'izany famakafakana izany miarabanao Andriamatoso ny bavam-bahoaka anao avy hatrany ny sehatra. Manatitra ny rahaba ho antsika mpanaraka nyity fandarana Miara-Manonja ity isanandro avy amin'ny alalan'ny haino manjery ny fahitalavitra MBS ny onjapeo izay manao ny Miara-Manonja na dia rehefa tonga moa ny ora Miara-Manonja dia difitra tsisy eny daholo amin'izay le onjapeo amin'ny fahaiza manao nareo dia atao akory fa sanahary mahita ho izy ny fitenenana zay raha ohatra ka zay ny mahasoa an'ity firenena ity ny fanaovanareo an'izany brouillage zany dia tsy maninona fa leo tsofin'Andriamanitra rano amin'izay tsika malagasy rehetrarehetra fa raha ozy kosa Andriamanitra hoe 9 andro ianareo fa ndray andro mba ho anay le mafiady kely am'le onjapeo vitsivitsy nefa hiarany antso zay dia eo tsika mahita izy mikasika an'izay satria dia manao mafy mihitsy nareo amin'ny karazana ara-tsim-panahy samihafa fa zahay tsy hamala ratsy ny ratsy satria izahay dia mpanohitra malala fomba ozy ny zokibe Andrenjato zay rehefa miresaka ary ny zavatra ataonay dia ataonay ampamendrehana ary ataonay ampitiavana ihany koa zany rehetra zany dia na maheno tsy maheno aloha amin'izao lay fandehanan'ny fandarana amin'izao maraina zao ny nivon'ny pochard eny Analakely dia manao kokoa an'izareo satria dia nisy namana ao amin'izareo tena mety zahay rehetrarehetra ato anatin'ity pochard tenge ka mihainy Miara-Manonja fatratra mihitsy dia hoe zay mahatonga lizy tratran'le fanelingelena anao ka inareo rehetrarehetra miara-mihainy daholo tsy zakany tsenany mihitsy zany zavatra zany ary manahirana ny sainy mieritreritra fa dia manaraka ny Miara-Manonja avokoa ny olona rehetrarehetra ary Miara-Manonja aminay ihany koa ianareo rehetrarehetra atao akory moa fa amin'ny alalan'ny tambazotra ny Facebook sy ny YouTube dia mandeha tsara ny fandarantsika ary amin'ny famerena ihany koa dia mbola afaka miverina mihaino nareo satria vao vita ity fandarana ity dia averina indray mba hoeniny zay tsy naharety eo isika dia tezaina amin'ny fahamarinana tezaina amin'ny toetra mendrika satria tsika dia mitondra fanovana eto amin'ny firenena ary ny zavatra hoentsika dia ero an'ny fanovana zay ny anaovantsika n'le Miara-Manonja iray anankiray hitondrantsika sy eritreretantsika sy ny fanovana na ara-toetsaina zany na ara-pomba-panao ara-pomba-piasa amin'ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena izay ny tanjontsika rehetra ato anatiny ty atao hoe Miara-Manonja ity ary zay ny ilanantsika rehetra Miara-Manonja mba ananana an'izany toetsaina mahafinaritra zany omaly dia nanao mafy mihitsy ny ekipa ny tarian-daniny io moa efa zatra zay zany efa vita vaksiny mihitsy maître andra ohatra zao hoe delina kely ohatra zao hoe zay zavatra zay dia isan'ny ataontsika hoe manahirana ao anatin'le fomba fisaina hitaizaytsika n'le vahoaka malagasy rehetra zany ve ny fampitezana eto resaka fansorapotaka tena zavotany ny ataonareo fa zahay moa zany dia maka foana zay ny tena Andriamanitra liko atoko fa 720 andiny fa 430 mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony tsy ametraka olana amin'ireo namana ataontsika hoe olom-boafidy mihitsy ny tena ko hoe dia tsy ho tiako tsony ny be ny tanàna rapitsy rafakapitsy be ny tanàna foana nareo dia ho halako ny solombavamboaka foana nareo olom-boafidy foana nareo fa tsy maninona samy ho tsara ny tantara ihany antsika rapitsy rafakapitsy zalahy nga moa misy ho aiza fa eo ihany tsy resaka fiaviany ny resaka hoe toeram-ponenany aloha ny tantarany anamariny zay fotsiny le izy aloha ny tantarany anamarina ary za dia samy teny aminareo zalahy satria zao ny antony tadidio fa razambe no milevona amin'ny atao hoe imery mandroso zay zany dia zavatra petrako aminareo mihitsy ka raha ohatra sanareo ny manimbazimba azy fa tsy milevona ao imery mandroso ao ny bebe ao koa dia zimbazimba ao ary fa tsy maninona mihitsy raha sahanareo manimbazimba azy fa tsy milevona eo an-tanambao ny reniko zay nahitako masoandro dia zimbazimba ao ary raha sahanareo manimbazimba azy fa tsy milevona amin'io ambalabako ny raiko niteraka ana dia zimbazimba ao ary fa amiko zany tanindrazana zany dia na io ny latsahany tavoninao na io
ao anao no milevina rehefa rahatr' zay ny manamarina fa ao anatin'le fatra ianao ny toeram-piavianao de tany amin'ny tantarany ny atombony razambe tany koa mety hoe milevina any amin'io toeran'io anao fa ny atombony razambe itsika rehetra zao arynge rehefa rena tady hoe avy any Indonezia any tsika gasy ty ka nareo androany sahirana mihitsy amin'io fa makaizy ty tary anankiray ty fa avy aizy ty raha mbola fitorina razambe tsika de tany Indonezia ary raha mbola fitorina ihany razambe tsika ara-tantara ao anatin'ny baiboly de tany amin'ny isany Adama sy Eva tany iny voalohany atombony olombelona raha ohatra ka kristianina ianareo ka hitady ny fototra ny potran'ny olona tsirairay hoe zany ny asanareo ao anatin'ny fitondrana fa tsy teny hoe inona mifampandrosoana hoentinareo ho any ty vahoaka malagasy manahirana anareo hoe avy aizy delona kely tompoko de gasy ray gasy reny mizaka ny zom-pirenena malagasy fa tsy manana zom-pirenena koatra ny zom-pirenena malagasy zay de apetrako aminareo zay sa gasy reny ka naizanaizy raha Madagasikara de azoko ipetrahana ary tadidio fa amin'ny fifidianana zay atao rehefa mizaka ny zom-pirenena malagasy ianao dia afaka nirotsaka tamin'le fifidianana rehetrarehetra fa io tsy mifidy hoe raha ohatra ianao ka mizaka ny ataontsika zom-pirenena malagasy fa fiavianao ohatra avy any Androy de tsy mahazo mirotsaka any Ambatondrazaka ve na fiavianao avy any Antalahy de tsy mahazo mirotsaka any Ambatondrazaka na naranga mariny re mandeha ameko hevitra mihitsy reo hoe mariny fa 20 ny kandidata ao de amarino avy aiza daholo le kandidata ao za zao de nana tsara ny kandidata anankiray nisy tary anankiray ny faninana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy de avy any amin'ny faritra ny sud-est tsy matsinanana iny fa zany tary zany nanomboka ny fahatanyrany hatramin'izao de io Ambatondrazaka io nandaniny ny fahatanyrany nanomboka tamina fitadiavana tamin'ny fanaovana copie kasety pirate ngeny nataony zany tamin'ny voalohany reny radio kasety be reny de reny anaovana copie ana hira de zay nataony teo fa efa mandraraha amin'ny tanàna io izy nanabe voan'ny tanàna io izy niteraka tao amin'ny tanàna io izy nirotsaka solombavam-bahoaka izy hoe mety zany mendrika sy rariny satria manino nahitany sola Ambatondrazaka de ao izy no mieritreritra fa hitondra ny anjara brikiny fa tsy nahitany soa ara-pitadiavana Ambatondrazaka de any amin'ny tany ny aviany izy ny andeha hirotsaka ofidina zany hoe ny zavatra azo ny taty aminao taty Ambatondrazaka hoentiny any amin'ny faritra tsy matsinanana ve fa tsy nanao an'izany izy fa ozy izy eto Ambatondrazaka ihany any hirotsaka ny deran'le namana mihitsy tamin'izany ny faninana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany ny atao hoe toetsaina malalaka afaka micomprendre ny zavatra rehetrarehetra tsy misy fefranga zany rehefa gasy ianao de gasy fa ianareo mahita resaka anavakavahana amina zavatra ohatra an'izany ary de tena marary ny sainareo mihitsy hatramina trano fonenana de mampalahelo anareo trano fonenana mbola nisy tsy teraka akory ny olona miresaka an'lizy androany mbola tsy teraka efa teo zany zavatra vita ny ray aman-dreny taloha zany de manontany tena venareo hoe mpandova de jereo fa akaiky ny trano fonenana iny rangano misy ny levena mama koa de hiasa na mandova am'zany na maninona zany ny reniko ny mirevina akaiky ny trano teneninareo io de mandova zany sa maninona fa vitanareo no miteny an'izany amina fanaratsiana hoe fa ahoana mahatonga anazy misy an'io trano nefa taniny zao io fanganandovan'izy izy raiko sy reniko ny lovaiko ary zay mba kely voariny za tsy zanaka milliardaire za tsy zanaka mpanefefo zanaka gendarme katy bareta ny dadako aloha de petrako aminareo mihitsy zany fa i dadako io reniko niary nahazo tanimbary izy tao amin'ny Ambatondrazaka io zany mahatonga ny hoe biso gendarme ary amin'ny faritry mahakary noho raiko natonga an'izany satria teo ny tanimbary nanamaity molalo teo izy io tanambao io ny raiko nanamaity molalo teo maro jereo fa ex gendarme daholo ny tompon'ireo tanànareo satria manino ny gendarme nandeha niakatra na kenya nanao zay fanamatisa molalo an'ireo tanyreo de omeo tsiny koa reo gendarme retraité eo reo arao ny tantara zany angely izy tsy zavatra fenina sady tsy manana zavatra irehareana aminareo hoe aka zange ka zanaka mpanefefo be na nandova be reo mba nanana de manana kely koa zay mba nivaratry ny gendarme zay mba nanana tsy mirehareha am'izany tsika fa zay no misy fa noentiko satria za de latsaka tavony tamin'ny Ambatondrazaka teraka tao amin'ny Ambatondrazaka io fa hoentiko anasoavana an'le toerana nahaterako marina fa ny razambe raha avy amin'ny fiaviana avy amin'ny dada de amin'ny faritra tsy monosy iny fa ny avy amin'ny mamako de amin'ny mery mandroso io de zay hoentiko ao an'ity Ambatondrazaka ty anasoavana an'ity ny kely mba ananako ny kely mba fatako zay ny zavatra nientiko ananako tsiny ve zany androany sy maninona raha zay ny ananako tsiny zany hoe hitondra ny anjara briko ao an'le tany ny latsany tavoniko le tany zay niariny raisy ny reniko raha zay ny problema de apetrao ataovy problema re raha zay ny anombonareo ana amin'ny azo fijaliana de omboy ary satrinareo ngamba de ataonareo apoto mihitsy de ho tifirinareo raha azonareo atao zany fa za de miteny aminareo
an'Andriamanitra ny aina. Za tsy malahelo amin'izany na kely akory azy. Fa hoy za hoe lanjalanja ihany rahalahy. Fa za de gasy zay de apetrako. Ary za de niezaka ny fe ny teny paritra rehetra eto Madagasikara. Zay mba kely vitako de ny feheziko. Ny antony zay magasy anahy, mila haiko. Raha makany atsimo de mila haiko. Hoe ohatry ny ahoana ny tenin'ny Razambeko avy any atsimo any. Makany Ambatondrazaka de mila haiko ohatry ny ahoana ny tenin'ny Razambeko avy aty am'reniko aty. Za lehibe tany amin'ny faritra avaratry ny nosy de mila haiko ohatry ny ahoana ny teny tany am'zany. Voaroa taona de efa tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Tany am'zany atao hoe Sakaramo zany. Tany amin'ny Dego iny. Tany am'zany Joffreville zany. Tany le bebe de nakany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ray. Tany am'zany Betroka zany, tany am'zany Fort Dauphin zany, tany am'zany Morombe zany, tany am'zany Toliara zany. Niteteziko Madagasikara. Ary ny fara zavatra mahafinaritra anahy de misangy amin'ny masianaka anahy avy am'reniko de misangy an'ireo be tsy misaraka reo am'mazivana anazy. De nezahako ny filahana ny teny be tsy misaraka. Ezaka nataoko zany amin'ina satria gasy. Miezaka mamavany kolotsaina malagasy, miezaka mifeny atao kolotsaina malagasy. Mampalahelo anareo zany. De azafady ary raha zay mampalahelo anareo e. Raha ohatra ka miezaka miteny avaratra eto na miezaka miteny atsimo eto na miezaka hiteny be tsy misaraka eto de mankarara anareo ve zany? De lako tsiny ary. Raha zay fa de atao hoana moa zay mba te hiezaka ifeny kolotsaina mamalagasy anay. Fa zay ho ny zavatra misy. Tena tsikafoninareo daholo ny zavatra rehetra eritreretinareo ahafana manaratsy. Satria manina problème anareo androany. Tsy zakanareo androany satria te hiezaka anao ny marina. Hiezaka nini ataoko mbola tsy afaka mitoko teny hoe manao ny marina tanteraka. Fa za miezaka ary tsy voandroany. Nanaovako an'izany ezaka zany. Niezaka napotra karatota taratasy zay hita hoe hoan'ny mpanara roatra. Ohatra mibanga amin'ny alina ny harem-pirenena teto Madagasikara. Niezaka an'izany angia. Nanao ezaka tamin'izany tao amin'ny Free FM. Nanao ezaka an'izany tao amin'ny Viva. Ary mbola tsy mitsahatra mandraka kehitriny. Manao ezaka hoe inona no tsara ho fantatry ny voaka malagasy. Ary tsy tokony atao tompotrano mihono ny voaka malagasy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Zany ny ezaka ataoko. Zany ary mba zavatra hitako kely azoko entina. Zany ny anjara briky mba azoko atao. Za tsy inona tsy mpandraraha ngeza be ohatra anareo. Hoe afaka manodina vola be amina miliara ho fampandrosoana an'ity firenena ity. Fa mba kely fantako de zao ny manao ny asa fanaovan-gazety, ny mitondra famakafakana, ny mitondra fanazava-kevitra, mampita amintsika hoe inona ny kely mba voafehako ao anatiny zany ataontsika hoe fanazava-kevitra zany. Zay ny anjara etako. Zay ny anjara etiko eto amin'ny firenena. Ary zay na tonga na safidy hoe mety amiko ny manao solombavambahoaka satria ao anatiny zany asa ny solombavambahoaka zany no afaka manara-maso ny asa ny fahefana-panatanteraka. De mitondra an'izay. Fa nampalahelo. Ianareo atao zandry andimby aty arina. Tsy mba makatahaka nareo hoe inona zany mba anjara briko eto. Fa hoe ity zoko ity tena mamelo ny patron anay ity. De zao anjaranay indray zany no mikapany ity. De mahereza rahalahy. Ataoko akory an'Andriamanitra ny aina. Zay eritreretinareo atao anareo tanjaka anareo ny hery. De mahazotoa mihitsy. Atao farak'izay zokony. Fa za olona mino an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ana miteny hoe mamela ny elo ny fatsifatan'izay ataony. Tsy za mihitsy ny amaly anareo. Tsy zany andeha hitsikeranareo hoe ankanareo ohatry nareo ohatry. Fa aleo ny olona ny aino atsika. Aleo ny olona ny amakafaka hoe iza amintsika ny manandrariny ao anatin'izany adevitra zany. Fa raha za ty ny olona nisy dossier efa ela nalefanareo tany amponjaka. Efa ela be. Fa tsy androany akory ary. Tsy tam'izao Miara-Manonja zao akory ary. Efa ela ngiany nanao an'izao asako zao. Efa ela ngiany nanao an'izany mamakivaky batsilany zany. Efa ela zany efa mataona ny maro. Fa hoy za hoe tsy manana dossier matoa tsy tonga tamin'izany. De miezaka mihitsy mitady zavatra rehetra andotona hoe ity manana dossier ohatra zao, anaratsy ohatra zao. Tsy manino. Resao. Betsaka ny zavatra efa andresahanareo momba nafa hoy za hoe za angina. Tsy anjarako mamaly an'izany. Fa za kosa de mametraka hoe misy zao Andriamanitra zao. Ary anjarany mamaly rehefa fatany fa tsisy hery am'izany. Sange hoa efa niteny anareo fa zange olona tsy be sandry. Zay mahatonga ana hoe delona kely. Za kelikely ihany. Fa ianareo matanjaka. Hoento. Hoento setrasetra anareo matanjaka. Ha, ena de tsotra. Za mino. Ary ny fanaovana ny marina dia azahoana rariny. Mino an'izany aho. Fa raha tsy zany tsy ny vavaka. Fa zay ny anto mpivavahan'ny olona rehetrarehetra hoe samy mba te hanao ny marina. Miezaka hanao ny marina.
Ka izy hoe raha ohatra ka ny marina hijoroana no azahoana antso-jay ohatran'izany dia tsy maninona fa aloha avy ny antso-jay. Fa zady hijoro amin'ny marina foana. Ary tsy emotra amin'izany ninninona fandrahoana nataonareo. Ninninona fampitahorana nataonareo. Ninninona fanenjehana nataonareo. Za tsy emotra amin'izany. Amiko dia fotoana itenenana ny marina zao. Fotoana iresahana marina zao. Efa nitenenareo nge za. Raha ohatra nareo efa navoakako teto ny zavatra rehetra fatako momba nareo amina carton. Satria resaka vie privée zany. Mba mahafantatra kely momba ny sasany aminareo koa ny tena. Fa tsy zany ny zavatra resahana. Tsy zany ny ampandroso an'ity firenena ity. Ao izy hoe mahafantatra amina carton fa tsy zay no ndeha ataoko hirahiry eto. Satria hoentinareo any amin'ny firefarefana ny adevitra dia niezaka nijanona eo amin'ny toerana misy anahy. Dia androandra izy hoentinareo any amina resaka fandrahonana dia mbola mijanona eo amin'ny toerana misy anahy any hoe za tsy emotra amin'izany. Fa toy izy foana. Fa tsy mampiemotra antsika zany. Au contraire mirary soanareo anoy bebe kokoa amina faranatsinana. Tsy maninona. Na fanaratsina ny mpiara-manao miara-manonja rehetra tsy maninona. Atao foana. Fa io vahoaka io tsy adala. Io vahoaka io mahay miaina. Ary io vahoaka io mahay manavaka hoe ny vary sy ny tsiparivary. Tay aloha dia apetrako eto am-piandohana ao anatin'ny fanaovana an'ity fandarana ity satria maro ny antso voaraiko. Za moa tsy maheno an'ilay fandarana ataonareo satria ny fanitsaka le fandarantsika omaly dia mbola tao anaty studio dia tsy afaka naheno an'ilay. Fa naheno no napita tamiko hoe ohatr'izao ny zavatra resahana toy izay hoe aza miasa saina amin'izany ianareo. Fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa ny zanak'olombelona. Fantany mahasoa antsika. Matoko tonga zany dia satria manamarina le tentsika hoe mandrovitsy ny fitondram-panjakana. Fa za eto dia mbola mamerina ho an'le mpitondra fanjakana. Za ho vavolombelon'ny tantara. Ary zay moa ny tena hitako hoe makarara anareo le hoe za vavolombelon'ny tantara. Tsy azonareo fa fany zany. Niaraka tsika tamin'ireny fotoana ireny. Ary hevitra ny arahana. Io nge tsy hoe zay ombanao ka ombako. Tsy zay le raha. Fa hoe ty misy hevitra nafinaritra nentinareo tamin'izany fotoana izany dia nanohana an'ilay hevitra. Fa rehefa hitako hoe niala amin'ilay fitovian-kevitra tsika dia izy hoe tsy mety kosa zany. Ary tsy niverin-dalana tamin'izany tsony mihitsy rehefa hitako hoe tsy nitovy ny hevitra tsika dia najaiko nareo tamin'ny hevitra reo dia nitazomiko ny dia nametraka hoe zao tsy mampitovy hevitra tsika. Mandraka androany tazomiko ny hevitra. Hoe tsy mitovy ny hevitra tsika. Dia tsy fantatra zay ve ny tena mahatonga anareo tonga amin'izany toerana zany. Fa niady apetrako. Ny zavatra tsy nentina ataony teo aloha. Ohatra nefa hiazakazahanareo atao daholo izy ankehitriny. Fa ny tsy nentina ataony teo aloha mbola mety ho hiazakazahanareo. Dia ny fampiasan-kery amina vahoaka tanam-polo. Satria zany angeny tsy nentina ataony teo aloha e. Ny kianitsika ene zany e. Andranomaso ny filohan'ny teteza mita tadidiko tsara tamin'ny fafito ny volana Febroary. Nanome tsiny ny président Marc Ravalomanana tamin'izany an'Andriamanitra ny aina. Androany nareo nefa mandrangaranga hery. Androany nareo mandrangaranga tanjaka. Andratra an'ilay mpiray-tanindrazana. Sanatria ny vava, mbola sanatria avokoa. Amono an'ilay mpiray-tanindrazana. Satria maninona any aminareo mipasy androany. Fa tamin'izany fotoana izany nge tany amin'ny président Marc Ravalomanana mipasy. Dia haitsika ny nanome tsiny tamin'izany fotoana izany. Andranomaso tadidio tsara zay teniko zay. Andranomaso no nidirana amin'ny antso tariby. Nanome tsiny tamin'ny fafito ny volana Febroary. Androany mieritrerety hoe any aminareo ry ary mibasy zao amin'izao fotoana zao. Ambara lalam-pandrena fa zo fototra ny mahafantatra vaovao. Ary andraikitry ny solombavambahoaka ny manao sy mampita ny tatitra any amin'ireo vahoaka ny fidy anazy rehefa vita ny fitaom-pivorena. Mbola zavatra natao tamin'ny fotoanan'ny président Hery Rajaonarimampianina koa nanao tatitra ny solombavambahoaka 370. Noho izany androany le tsisy antonatony. Tsy ahafahan'ilay solombavambahoaka enina mianada Antananarivo renivohitra avy amin'ny antokotiko Madagasikara ka tsy ahafahany ianao an'izany. Na inona fomba entinareo ilazana azy hoe tsy hanaovana an'izany. Izy hoe aza manao tondasa tsy tsaroana na manao ririndasa tsy tsaroana. Fa zany ny zava-misy. Fa eto dia tena misintona sainy ny mpitondra mihitsy hoe mora ny manome an'io baiko io amin'ny fampiasan-kery, amin'ny fampiasana ny fitaovana ampelatana amin'ny tany filaminana. Fa lafo ny vidin'izay. Tsy misy olona mahavidy aina eto. Ary fantatsika hoe fa naveriko zay maly maraina hoe fantatsika tsara
fa ny olona rehetra zay nampiasa hery teto ka nandratra namony piraitan-drazana inona ny hafarany, inona ny hafarany, satria hevitra ny tsy mitovy de ny hery tsy mpamoretana ny arangaranganareo, de ampiasa hery amina piraitan-drazanareo. Eritrereto tsara, eritrereto tsara, fantantara tsy mety diso mihitsy fa zay nanao an'izany fantatsika daholo ny hafarany. Maro ny mpitondra mifandimby maro ny krizy ny fandimby fa mitovy foana ny fiantraikan'izany raha vao nanao an'izany ny mpitondra. Raha niditra tamin'izany ny mpitondra de fantatsika inona ny hafarany. Ilaitsika malagasy ny demokrasia, ilaitsika ny tanitandalana, ilaitsika ny fahalalana fanehoan-kevitra. Noho izany ilaitsika ny mazaka ny tsikera hoentin'ny fanoherana, ilaitsika ny fisian'ny fanoherana ao anatin'ny fitantanana raha-panjakana, ary ilaitsika ny miaino ny hafa mba ahafahantsika manitsi-dy. Ka raha mpitondra mahay nareo mandinika tsara sy mieritreritra de mieno ny hafa, eno ny tatitra ataon'ny solombavambaoaka hoe zany tokoa ve fa aza mihaino fendakoloso tokana, aza mihaino fotsiny ny mpanasoaso. Ao aminareo nge misy olona mahafinaritra afaka mandinika sy mieritreritra maleo zao tantarana andre misy publication nataon'ny solombavambaoka Madagasikara Rasmanana Paulbert mampandinika ny mpitondra manoloana ny zavatra zany ary nametraka fitokisana amin'ny mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana ny rahantsika malala fa zay diso lalana hatramin'izay ka nampiasa hery tamin'le vahoaka elan'le mpitondra nge rehefa tonga ny raha-pitsarana miala ilany le mpitondra nanomehan'ilay iraka de mifantatra any amin'le mpitandro filaminana le zavatra rehefa avy eo. Zay mampalahelo potika ny fiainan'le mpitandro filaminana zay nanatanteraka an'le baiko omeny le mpitondra sivily amin'ny fandratrana na famonoana piraitan-drazana. Nisy tamin'ny tantara teto zany. Anjara mpitandro filaminana mandinika, anjara mpitandro filaminana ny mieritreritra hoe inona ny ataony satria izy ny manoloana an'le vahoaka malagasy, izy ny manoloana an'le vahoaka tanapolo. De anjara ny mandinika ary zo fototra omeny lalam-pandrenana ilay solombavambaoaka manao tatitra. Noho izany tsy misy madiso an'ilay solombavambaoka mihitsy. Fa ho an'ny fomba n'ilay andaniny de ny fandrangitana ny miakatra faratapony na de fa misy any aza mba miteny hoe ok zay ny fiantsina fa tsy mety am'ireo zany fa de miakatra farak'izay zokiny fa ny sorapotaka sisisa efa misy mo fandrahonana hoe toray vato vonona zay de mametraka hoe misy zao Andriamanitra zao apetrako foana zay na inona fikasan-dratsy na inona ara-tsi-panahy fa raha tsy sitrany tsy tonga amin'izany nareo fa raha sitrany iza mony any metsiny an'Andriamanitra tsy ho za mihitsy ny anana hery anao an'izany. Job ary tsy natohatra an'izany nefa fantatsika tsara ny tanjaka zany Job zany fa rehefa nomen'Andriamanitra teo ampelantanan'ny Satana afa-tsy ny fofonay ny rery any de nanjaka Satana tamin'ny Job fa tsy nasana ndrefan'Andriamanitra Job na iray minitra azy na iray segondra azy. Zay mahatonga ana miteny hoe raha tsy sitraka Andriamanitra tsy tonga anareo zany ara-tsi-panahy zany fa raha sitrany ataoko akory, inona ny azoko atao? Zaka moa mahery noho izy zay zany. Atsika kosa mila mieritreritra, mila mandinika ary zay nahatonga ana teny tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay tamintsika mpanaraka ny Miara-Manonja hoe tsika ane mila manao rojo-bavaka satria tena manomboka miakatra loatra ny tahany ara-tsi-panahy. Hoe rehefa mba midimy maraina iny mba miara manao rojo-bavaka fohy kely, tsy atao lava akory ary mifangatapitahinany ty tandrazatsika ty ary ho amin'ny ady amin'ny ratsy fanahy. Sy tena tafahoatra loatra tafahoatra loatra le ara-tsi-panahy. Hevitra hoentina eto ady hevitra ny andao atao toany ny firen'ny fanjakana zay toananareo amina hevitra samy hafa tsy mampaninina zany. Fa ny anareo tsy le hevitra ny olana fa le olona miteny. Ny solombavambahoaka na aty ny mampalahelo anareo, mankarary anareo mihitsy
fa zay tsy maly ratsy ny ratso apetrako foana zany. Président Marc Ravalomanina zany nge raha ohatra ka ataotsika hoe raha tantara atao amin'ny baiboly de tsy lavitra ny Job anaovanareo anazy. Tena ny erika akatona ny atsika atao zao ka atao ry fa izy niteny tsotra hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy foana tsy akory ny fanantenana. Bana ino Président Marc Ravalomanina namaly ve nareo? Izy nge nanginy nanginy izy fa betsaka zany atso zay ataonareo zany tena mitovy. Mba vakio tantarany Job io de fantatrareo hoe inona ny nataonareo. Va mitovy tsisy valaka am'izay mihitsy. Fa le ray aman-dreny manaja tsy mikitabo calme. Asina tany filaminana tsy izy eo manodidina ny tokotokotany eo amin'ny tranony eo. Atao daholo ty rehetrarehetra ty. Fizy namaly. Izy mangina foana. Fa mbola tsy afa-po ihany nareo. Mbola manao ihany. Nareo tsy mety afa-po Efa ny rehetrarehetra mihitsy ny ataonareo. Raha sitrapona nareo ngamba de tsy haiko batainareo ao ndray koa le ray aman-dreny. De tsy haiko ataonareo aiza. Zay mihitsy ngamba nareo vao afa-po. Fa ny hafa pietreretana. Hoe mba jere ihany. Dinio ambony dinio ambany ihany. Be zay natanjaka zay teto amin'ny tanindrazantsika ty be zay natanjaka zay teo amin'ny tontolo iraisam-pirenena. Tsisy mafy mihoatra an'izany Saddam Hussein zany. Tsisy mafy mihoatra an'izany Kadhafi zany. Natanjaka nge reny. Tao Egypte tao nge nisy natanjaka tao Tunisie tao nge nisy natanjaka natanjaka daholo reny rehetrarehetra reny. Fa misy farany. Zay mahatonga na miteny hoe anareo mifanjakana sy ny hery ary ny voninahitra fa ny mandrakizay tsy misy. Tsy zay ny zavatra nisy ara-tantara. Tapitra ny tantaran'ny Kadhafi. Tapitra ny tantaran'ny Saddam Hussein. Tapitra ny tantaran'ireo mpanao didijadona rehetrarehetra tany Argentine. Général tena entsany zany Pinochet zany. Tena nanao zay hoafany mihitsy. Fa farana foana le tantara. Diamine Dada tao Afrika. Bokassa Afrika. Fa mifarana foana ny tantara. Mandrakizay ho tsy misy. Efa mifono vahoaka am'izao fotoana zao. Efa taitra tamin'ny toromasony le vahoaka de manekeranga. Hoe tsy andro ny fisetrasetrana tsony zao. Fa andro ny fahalalahany faneho-kevitra. De tsy aleo ve miaino? Mety afahanareo manitsy ny fanaovanareo politika nefa fiainonareo ny tatitra ataon'le solombambahoaka hoe inona ny zavatra ny teneniny. Fa le atso-jay ataonareo no mahatonga izy lasa mivadika zavatra hafa. Zay mahatonga na miteny foana tsy nandray hoe tsy hainareo mampiasa ny teny miara-pirenena io. Satria io teny miara-pirenena io tafiditra ao anatin'ny asany zany. Maninona kara mba fantarina le izy inona tokoa moa zany ny atao hoe solombavambahoaka. Le solombavambahoaka nge ka tsy sarabak'olo ny mpitondra ka hoe zay tiany anaovana anazy na hoe pion ka raha milalao échec izy de zay tiana kisakisahana azy hoe alefako ato ty de alefako atsy ry. Tsy zay le solombavambahoaka. Fa solombavambahoaka olom-boafidy mitovy anareo zay mitondra. Vahoaka ny fidy an'ireo nametraka anazy teo amin'ny toerana io noho izany manana ny heviny izy. Ary misy ny anjara ndraikitra ny farita lalam-pandrenana zay anareo nanao azy zay tokony ho sahaniny. Inona mahatonga anareo androany alalay fonosana mikasika an'izany? Aza de ty fahefana loatra ka de matahotra an'le seza foana. Rehefa misy zavatra anankiray de sao de mampiongana zany. Misy zavatra anankiray sao de mampiongana zany. Tsy hisy fanekenareo mihitsy fe hoe zany ny voalaza ny lalam-pandrenana. Fa zay zavatra mandeha rehetra de atao letrezana daholo. Zay zavatra mandeha rehetra de tsy mety aminareo. Ary rehefa tsy mety aminareo de tsy ara-dalàna. Fa mety aminareo ihany ny atao hoe ara-dalàna. De tadidio fa vahoaka nametraka anareo teo. Vahoaka no nifidy antsika rehetrarehetra reo olom-boafidy reo. De manana safidiny izy. Anjarany mitsara n'lay olona mifidiny raha mety na tsy mety ny ataony. Za de miteny raha fantatry ny vahoaka nambatona zaka fa tsy mety ny ataoko. Mbola izy fifidianana nge any arina any. De hainy ny zavatra tokony ataony. Raha fantanao fa tsy mety ny ataoko
tsy anome tsy nivoaka nambatona zaka mihitsy raha fantatra rehefa tsy mety ny ataoko de sazio rehefa misy fifidianana manaraka aza mifidy anatsony raha tsy mety ny ataoko ary tsy miady ho an'izany ambatona zaka zany zay fotsiny na inona ho tenenareo fa raha fantatry ny vahoaka hoe tsy mety ny ataoko fantany ny ataony manana zo am'zany izy ary tsy anome tsy ny vahoaka am'zany raha iteny izy hoe tsy mety ny nataonao monsieur le député zay tsy fidy anao tsony toko akory miala moramora fotsiny mety tsy rotsaka mihitsy rehefa fantatra hoe tsy fidy ana le vahoaka fa androany nareo enao fanosorapotaka anjara vahoaka no mitsara kasika an'izany ary za de misitona sainareo ihany satria solomamboaka moa de député de Madagasikara marina fa mety misy solomamboaka any am'le tanàna fa miantso ange le vahoaka any am'le faritra de miantso anao izy aveza le miantso avy ety ananina ina le olo misy olona oatra zao zay satria moa nareo solomamboaka Madagasikara de azonay tarainana na de tsy any amin'ny faritra nalany anareo any zany ange ny ataon'le vahoaka ary zay na tonga anay anao tatitra any amin'ny faritra hafa ivelany le nalany anay tamin'izany fotoana zany fa tsy nekenareo moa iny de fa narahana indray ny mety aminareo hoe andao ary ao am'le faritra nalany no anaovanay azy malina lefa tsika teto ny feonareo tompona ndraikitra mikasika an'izany hoe ao am'le nalany anareo no mirotsaka manao an'le tatitra de fa zay ny zavatra ataonay io hoe solomamboaka enina mianadahy lany tato amin'ny boriboritany Antananarivo renivohitra nanao an'le tatitra amin'ny sabotsy ho avy zao ato anatin'ny boriboritany Antananarivo renivohitra ihany fa tsy mivoaka an'izay izy tsy nandeha nakany Ambohidratrimo izy tsy nakany Avaradrano izy tsy nakany Atsimon-drano izy fa ao firaisana voalohany izy no manao an'izy Ambojatovo inona tsy mifanitsy amin'ny lalàna amin'izany fa arak'le teneniko anareo teo hoe zay hoe solomamboaka Madagasikara miantso anazy ny olona nasion'ny Ranovongo hoe zay mba mpampianatra kely de nisy tany mba nifaritanay nanaovanay fangatahana de tonga fanaovana fa EPP manara-penitra tonga de miditra le engin pitehana daholo le volonay teo mitaraina le mpampianatra am'izao nareo tsy navita nikarakara ny mpampianatra zao de le zavatra mba nataon'le mpampianatra hoe ty zany mba isan'ny entinay anatsarana ny farim-piainanay zay misotro ronono de zany ny setrasetra anaovanareo anazy any Sonia Ranovongany de tsy mba afaka ifampiresahana ve zany ahoana no itadiavana toerana hafa fa tsy reto le mba fanalain'le mpampianatra reto misy efa manamboatra titre ny sasany de pitehanareo fotsiny le zavatra le olona de malahelo le olona de miantso anay mialatsiny fa zay mifantatra mihitsy fa ianao dia lantany ambatona zaka fa mba mampity zay fa sao de mba azonao resahany zany zavatra zany mba anaovanay antso avo fa marary anay zany zavatra zany ary io setrasetra io za de mampatsiahy anareo ihany fa matetika ny zava-misy de ohatr'izao hoe rehefa misetrasetra ny any atapony de lasa manana toe-tsaina misetrasetra daholo ny rambo ny amby rehetrarehetra ty amin'ny rafitra ambany aty zany hoe na io olom-boatendry na io olom-boafidy miaraka am'le fitondram-panjakana misetrasetra de misetrasetra ohatran'le any atapony koa zay matetika ny zavatra misy hoe rehefa misetrasetra ny ary amin'ny lohany ary dia hatraty amin'ny farany ambany aty misetrasetra daholo fa rehefa milamina ny any ambony any de milamindamina daholo koa ny ambony noho izany zay le mahatonga antsika metraka hoe raha tianareo ilamina le izy de ny avy any atapony mihitsy eny mila manaiky hoe tsy tokony setrasetra tsontsika fa tsy androny zany zao efa androny demokrasia zao ary le demokrasia tena izy no tadiavina apetraka eto amin'ity firenena ity misy fanajana ao anatin'izany tapitra eo amin'ny fahalalany hafa amin'ny fahalalana ao ka tsy fantatro fa anjarantsika mandinika azy ary za dia mametraka tsara mihitsy ary makaherana ndreo namana solomamboaka lany tato anatin'ny boriboritany enina Antananarivo renivohitra fa mampianatra fanaovana politika madio tsika raha manao an'izany tatitra zany nareo satria zany ange zavatra tsy ampy teto amin'ny firenena ny fampiarana atsaka sy andavany lalam-pandrenana fa lasa tefena hitovy amin'ny etaetany mpitondra fotsiny lalam-pandrenana mazana nareo ke sao raha sitraponareo tianareo vany io lalam-pandrenana io satria marary anareo ihany le izy satria eritreretinareo amelezana ny hafa kanjonareo no mitondra androany de mavoanareo ihany le izy sahirana am'izay nareo mitady parady alana an'le lalam-pandrenana tsisy nanery mihitsy
ny filohan'ny rajoelona hoe soraty ao anaty lalam-pandrenana zany. Tsisy nanerika anao be lalarantsiraolana hoe soraty ao anaty lalam-pandrenana zany. Ary zahay reto tsisy nanery andao anao fampelezan-kevitra an'izany tsika tamin'ny fotoan'androny. Fa nandeha sitrapony tety ny faritra atsimo iny zay tamin'izany nampandany an'io lalam-pandrenana io. Teto Antananarivo mbola nandena anao reportagen'izany fifidianan'izany. Zay no tonga amin'ny tantara hoe teo atsiadana teo zay. Tsy afaka mifidy le olona tsy nahazo an'ilay karatra. De hoe karine pokotany de mety. De ny fidina tamin'ny lalana karine pokotany lalam-pandrenana. La le lalam-pandrenana androany. Sahiran-kevitra nareo mampiatra azy. Tsy hoe tsy hainareo mampiatra azy, hainareo de hainareo tokoa. Fa manahirana anareo mampiatra azy satria manina namely tena nareo tao anatin'ilay lalam-pandrenana. Ohatra zany lalàna feny fanoherana eto Madagasikara. Nosiratanareo an'ny mpitondra zay mety andimby anareo le izy. Hoe rehefa ohatra ka lasa eo amin'ny fitondrana ny mpitondra tsy anareo dia igalabona ny mpanohitra zay anareo mety ho ao amin'le toeran'ny mpanohitra fa afaka manohitra amin'ny fomba malalaka. Kanjonareo ny lasa mpitondra. Tsy zakan-tsena anareo le izy hoe dia hanohitra amin'ny alalan'io lalàna io ve zany reto mpanohitra reto. Dia tsy avoakanareo ny décret d'application an'ilay lalàna feno fanoherana. Zany zavatra misy ahoana ny anafenana an'izany avoaka malagasy. De hoe ororona reo zany tsy resaka zavatra ohatran' zany. Tsy mety aminay zany ka. Allo fantatry ny vahoaka zany. Hoe nisy zany. Allo fantatry ny vahoaka marina rehetra. Tsisy nanery anareo ka hoe manao fampitamba voatsaraky ny tokony izy mikasika an'ilay volamena telo amin'ny fitopolo kilao mahery. Fa rehefa aveo de samy mikirakira an'le vaovao tsika. Marary anareo le izy. De tsy zakanareo le izy. Dia ankalanareo zahay vokatra zany. Tsy zahay mihitsy nandeha nitady an'le volamena tany de hoe io. Za zao gaga mihaino an'le hoe mety ny mpanohitra ihany no naniraka an'ilay olona niteny tao amin'ny radio hanao an'ilay menace ho an'le mpanohitra. De hozy zay hoe fangamo nisy fanomezanareo le larana tariby mazava tao anatin'le fandarana. Ary raha olon'ny mpanohitra le tsy maninona fa sazio farak'izay zokony ary. Fa tadiavy le olona de sazio. Fa tena nanao fandikan-dalàna amin'ny papana mihitsy de sazio fa olon'ny mpanohitra de sazio. Zahay aty amin'ny fanoherana miteny hoe sazio farak'izay enjana ary. Fa maninona tsy tadiavinareo le olona. Raha ohatra ka olon'ny mpanohitra izy. Nareo moa tia manenjika ny mpanohitra io. Tsy efa niazakazanareo iny raha ohatra ka olon'ny fanoherana. Ataovy mba taty amin'ny onjam-peo nisy anaingany nisy zavatra ohatran'izany. Efatra amby roapolo ora ihany raha farak'izay ela. Ary mety nanaovanareo mihitsy hoe omena zao million zay mahita ny olona io. Vitanareo zany. Fa tao aminareo le izy de ohatran'ny sahiran-kevitra nareo hamoaka ny marina mikasika an'izany. Fa raha taty amin'ny fanoherana iny tambazanareo mihitsy hoe omena 50 millions d'ariary zay mahita ny olona io. De averimberina le feony. Fa tsy nataonareo zany satria tany aminareo le izy. Sainga hoa miezaka anao ny zavatra miendrika sy rariny eto amin'ity firenena ity. Nampanohitra ary zahay. Fa ianareo tsy manan-kevitra de setrasetra ny mba hasetrinareo ny adihevitra hoentinay. Zahay tena mahasahy manao fanamby andao ary adihevitra. Sainga teto fanangataka foana mba alefaso ary le ministry fitantanam-bola hiary adihevitra aminay. Fa nareo nge tsy mety. Nareo nge tsy samy adihevitra. Raha ohatra ka tao hoe tsy hevitra zany le anay fa fansorapotaka. Fa ny anareo tena hitanay fansorapotaka. Fa ny anay tena apetraka hoe hevitra ny entinay eto. Ary mizara hevitra amin'le voaka malagasy. Ary matony ny olona. Lina na eto amin'ny tandrazana zany na any ampitan-dranomasina amin'ny fanazavana zay entina eto de satria hevitra ny entina eto. Ka fotoana zao mampiaratsika ny atao hoe lalam-pandrenana. Ianarantsika mampiatra an'izany atao hoe lalam-pandrenana. Ianarantsika ny fampiarana zany atao hoe demokrasia. De singa ray ao anatin'izay ny fanaovan'ny solombamboaka tatitra. Ho amin'ny vahoaka mifidy anazy. De ianatra tsika. Manohy an'izany lesson zany tsika. Efa nampianarinareo anay zany tamin'ny solombamboaka telo fitopolo anao tatitra e. Isan'ny tao anatin'izany solombamboaka mapara. De araky ny fomba fanao zay tsy hitana ratsy anazy sady mety voafaritra ny lalam-pandrenana. Io ihany ange lalam-pandrenana anaovanareo zany. De anjaranay ndray zany zao no miteny hoe anao tatitra e. De amin'ny sabotsy zao le fotoana. Anaovana an'izay tatitra zay. Hanao an'izay tatitra zay re solombamboaka voafidy teto Antananarivo renivohitra. Zay moa mpanotriny. Satria samy solombamboaka ary ray atoko. Fa ny mpanao ny tatitra de re solombamboaka ena menada. Reo no manao ny tatitra ary reo no ny vory.
de reo no manao ny tatitra, de reo no lany tato anatin'le boribory tany enina tato Antananarivo renivohitra, de reo no manao tatitra. Ka tsy haiko ny sokajianareo an'izay ndray satria efa manomboka mahita tsika hoe ohatran'izao le atsy ohatran'izao le makarie fa tsika zany de mametraka aoka mba tsy avy aminareo nampifandrafy ny samy malagasy. Fa raha jereko amin'io fomba hitondranareo azy io de te hampisarabazana samy malagasy mihitsy nareo. Ianareo ihany mahita an'izany hoe anao manifestation koa nareo amin'io ary eo amin'le toerana tsy angata fa le tondrony lay aty amin'ny fanoherana mihitsy no handeha anaovanareo an'izany. Hoe misy manifestation de nareo anao manifestation mifanohitra amin'izany. Fa ngany toerana tsy misy. Nga solombaboaka tsy anananareo. Fa minina raha manao tatitra koa nareo na de atao ora mitovy azy de hita eo zay samy enon'le vahoaka. Tsy manino. Fa manina mana toetra tia kasparana ohatran'izany hoe ohatran'ny tianareo misy le ampifandrafy le samy malagasy zay koa eo. Ary zay mahatonga anay namoaka an'ilay badge ho an'ny 20 volana Febroary ho antsika zay hoeny Ambojatovo. Misy badge eo nasitsika an'iny. Ifakafantarantsika ny dikany. Fa hoe itsika de iray. Ary tsika tsy misotasota. Tsika tsy manana toetra maramara. Fa tsika de olona filaminana. Ka noho zany ny fanananao n'iny badge iny no manavaka anao amin'ny tsiparifary. Zay ihany dikany. Tsy zavatra koatran'izay aloha. Satria mila miavaka tsika amin'io asabotsy io. Hoe reto tsika le mitovy hevitra, reto tsika le tia filaminana, reto tsika le manao zavatra pasifika. Tsika nge tsy misetrasetra mihitsy. Tsisy fisetrasetrana mihitsy izy teo hoe zay de anao an'izao na tsy mbola niteny an'izany tsika tanatin'ity fandarana ity. Ary tsika nanaja foana. Zay le anajantsika an'le ray aman-dreny am-panahy reo. Manaja tsika. Zavatra misy teto moa hatramin'izay de ohatr'izay foana hoe efa mifanito falafa ozy izy ny any amin'ny faritra zay, efa tena mikitrana mihitsy ny vy. Zay vao atsona le ray aman-dreny am-panahy. De ina ny rôle n'le ray aman-dreny am-panahy? Lasa mpanelanelana. Fa reo ray aman-dreny am-panahy mahafantatra ny tokony ataony. Fa anjaranao ny mampafantatra azy hoe inona ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Tsy ataonao tompotrano mino ohatra an'ireo vahoaka koa izay nge nangatany ny fiona tamin'ireo e. Fa zavatra zay nentinay tany moa tsy avoakanay satria araky nefa tenenay hoe zay de tsy amoaka. Fa manana safidiny kosa ny ray aman-dreny am-panahy raha ohatra ka amoaka an'izany. Hajainay amin'izay safidiny izy. Fa zay de tsy amoaka. Ny antony hajainay izy reo. Satria tsy fantatra ny fomba fiasany hoe ohatriny ahoana ny fahitany izany zavatra hoentina izany. Hiazakazaka ve izy sa miandry izy sa ahoana. Fa tena ampahafantarina fotsiny hoe zao ny zavatra misy. Ohatran'izany amin'ny asabotsy zao de ampahafantarina izy hoe ty ny zavatra misy. Mena iaja ny ray aman-dreny. Ary zay dia manaja nareo mpitandro filaminana hoe faritany lalam-pandrenana ny fanaovana tatitra. Noho izany tsy misy ambony no lalam-pandrenana ny lalàna rehetra misy eto. Zay no mahatonga solombaboaka miantso an'ilay vahoaka n'Antananarivo ny fidy azy. Hiaino an'le tatitra. Tsy niantso ny vahoaka n'Antananarivo amina zavatra hafa izy fa hiaino an'le tatitra. Fa tsy fantatronareo hoe inona ny esetrinareo an'izany. Zany zavatra zany mazava be araky ny voalaza lalam-pandrenana. Ny tondrony ny toerana sy ny ora. Ary le toerana tsy hoe izahay namatra azy ho kianjan'ny demokrasia, tsia. Fa mbola ny mpitondra amin'izao fotoana izao ihany. No namarika fa hoe io de kianjan'ny demokrasia tompoko. Hitako tsara tamin'ny fotoana nametrahana an'le tsangabaton'ny professeur Zafelbert zay tsy nety niala le saron'le izy rehefa nalana. Zay misy olona tsy madio fo loatra de saika tsy nety niala le sarona nanaromana an'le tsangambato aloha. Ela be mihitsy vava ny ekarana teny ambony hazo mihitsy ny hanin-kazo mihitsy le namana anankiray sitina le tady saika mbola tsy niakatra ihany le sarona. Fa mbola ianareo ihany koa ny be ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao no nametraka eto dia kianjan'ny demokrasia ary ny ray ny demokrasia mihitsy no natsangana eo Ambojatovo. De androany ve nareo hiteny indray fa tsy kianjan'ny demokrasia. Androany ve nareo de amorona indray fa misy zavazavatra hafahafa indray satria zay ny teneninareo maly hoe efa zaridaina sy ohatran'izao indray nieritrretina n'Ambojatovo nefa vao tsy ampy 4 volana nareo nametraka teo tsangam-bato ny professeur Zafy ray ny demokrasia.
satria manino kianja ny demokrasia ambojatofo de aza atao malaza tsy nana oatra ny viliatsao analizy fa anao tsika mba hianatra ampiasa an'izany hoe eto ny toerana hoaniny zany hoe fahalalany fa neo-kevitra zany ary ny olona neo-hevitra de olona avy ao amin'ny lapany ny ady hevitra avy ao Tsimbazaza avy ao amin'ny lapany anteny miara-pirenena zany anteny miara-pirenena zany no kianja bean'ny ady hevitra sy ny demokrasia ka samby mandinika manoloana an'izay fa apetraka aloha ny anazy zany ny fandraisam-pitenenako amin'ny ty marainy ty aza donona fotsiny fa atao ety amin'ny MBS zany ny fizarana ny baditra am'izao marainy zao hoan'ny ampahany dia ny sasany ezahana ao alefa isaky ny boriboritany zany am'le boriboritany enina mba tsy hanaovanareo déplacement lavitra be zany fa ety aloha zany manomboka azy de ny polo koa moa mbola toizantsika araka zany ny fivarotana azy ety amin'ny MBS zay ny atao hoe anjara fitenenako fa omeko ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahinana député Bogos ny fitenenana satria izy koa de ray am'ireo solombamboaka zay nametraka an'izany taratasy fampahafantarana fa anao tatitra zany ray am'ireo anao tatitra zany ny solombamboaka voafidy atao amin'ny boriboritany fahinana ny solombamboaka Madagasikara todisoa ka dia izy ny anoy an'izay ataontsika hoe ady hevitritsika ao anatin'izay ataontsika hoe demokrasia tena izy zay miaraba ny vahoaka malagasy rehetra miaino sy mahita ny miara-manonja indray androany alarobia androany afahantsika indray maneho ny hevitra sy ny fanetanana ho amin'ny raharaha-pirenena sy ny fampahafantarana ny zava-misy sy ho ataontsika amin'ity herinandro ty ny zava-dehibe misongadina zay azo lazaina dia io fiarahana amin'ny vahoaka amin'ny asa-botra io zay tatitra ataony solombavambahoaka tiako Madagasikara zay voafidy teto Antananarivo renivohitra efa voalaza omaly sy ny afaky maly fa efa voatitra somatsara izany taratasy fampahafantarana izany mino sy manantena isika fa ao amin'ny kianja nambozatovo daholy no iano ny ona ny vahoaka malagasy rehetra kianja ny demokrasia io ary zao fitondrana nisy zao no nametraka azy no nitokana azy tamin'ny fafito amby folo janoary 2024 zay natao hoe kianja ny demokrasia ary tam'izany ny mpitondra tam'izany sy mbola mpitondra am'izao dia nanambara fa malalaka ny kianja Ambozatovo anehoana hevitra ary malalaka zany afaka manao hevitra daholy ny sanangan'olona rehetra tonga zao ny fotoana ary anatin'ny lalàna manakery ny anaovany solombavambahoaka izany tatitra izany ho an'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra satria solombavambahoaka ny Madagasikara ny solombavambahoaka de afaka maneho an'izany hevitra zay ho atao izany maro de maro ny vahoaka no avy efa fantatray efa parisorana manokana reo fikambanana rehetra zay efa nanatona ary hoe ho avy anohana an'izany antso zany vahoaka maro no avy anohana an'izany ary isorana manokana ianareo vahoaka ary ny fampatsahivana zay atao aminareo dia ilamitsika manaraka ny instruction rehetra satria isika hatramin'izay nanaovana zavatra zay dia tampiraminana sy ampamendrehana no anaovantsika izay tatitra izay fikambanana maro efa manjatony zao no ho avy anohana an'izany antso zany ary eto isika dia mbola mamerina ihany ho an'ny mpitondra so de sanatry indray ilaza fa alao any amin'ny toerana hafa no anaovana izany kianja voasoratra mazava
kianjana ambozatovy kianjany demokrasia no anaovana izay. Mahazava tsara ny voasoratra amin'ny 6 ora no manomboka izany. Ka eto aho dia maneo ary mbola mamerina ihany ho an'ny mpitondra sao de sanatria indray isy atao herim-pamiretana ny mpitandro ny filaminana sanatria mino afa tsisy zany. Koa miantso indray ny mpitandro ny filaminana trano, miasanareo dia miaro ny fananany vahoaka sy ny fananany ary ny ainy amin'ny akapobeany. Ankehitriny dia efa marakonako eran-tany eraka zao tontolo zao io amin'ny asabotsy io. Aty daholo zao ny masony zao tontolo zao mijery atsika ao anatin'izay satria andro lehibe io afahantsika manao an'izany hevitra izany. Itsika ve dia ambaka noho ny ao amorisy. Jerevo ny tany nisy ya mouvement zay natao ary hita fa tena hoe ampamendrena nataony vahoaka analika itsanetsiny teniny an-dalambe nanao ny hevitra ary lamina tsara zany tao anatin'izay. Itsika eto sady nandraja ny lalàna ny solombavam-bahoaka mihitsy no manao tatitra ao anatin'izay. Mino sy manantena fa ilamina trantsika ao anatin'izay rehetra zay ary manentana ny vahoaka malagasy rehetra ho avy anoana zany antso zany iaino zany tatitra izany fa ho hitatsika eo daholy ny zava-misy rehetra teto amin'ny firenena ary lalàna rehetra zay nisy tao amin'ny atin'ny antemieram-pirenena ny zavatra nampanantenaina atsika rehetra ny resaka ao anatina loi de finance de aza avy any amintsika antsipriany tataolo zany mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka amin'ny raharam-pirenena sy ny zava-misy ataon'ny mpanatanteraka eto Madagasikara. Asan'ny solombavam-bahoaka zany tompoko. Ny asan'ny solombavam-bahoaka dia ampatsaivina ihany fa tena manao ny asan'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara de izao mitondra ny tenin'ny vahoaka izy. Ary hitatsika angamba fa tena mitondra ny tenin'ny vahoaka mihitsy ireo solombavam-bahoaka tim ireo mitondra ny feo anareo izahay na resaka sosialy io na resaka toe-karena io na resaka fambolena io na fiompiana io na ny resaka tsy fanananasy io mitondra ny feo anareo hatrany izahay ary mijoro ny anivon'ny assemblée nationale zany na ety anivon'ny aino amanjery na eny anivon'ny zay afaka tenenina rehetra raha izay vitanay zany. Ny faharoa ny asana solombavam-bahoaka dia manao ny lalàna ary izay dia manaraka izany tsara miady hevitra tsara amin'izany amin'izay lalàna alefa eo amin'ny antemieram-pirenena na zay proposition de loi ataon'ny député namana hafa de miady hevitra amin'izany izay ao anatin'izay rehetra zay. Ny fahatelo asan'ny solombavam-bahoaka koa dia manara-maso ny asany gouvernemanta ary manao tombana ny asany. Zay anankitelo zay ny asan'ny solombavam-bahoaka. Hitatsika fa izahay dia anisany miteny foana ny manitsy ny mety sy ny tsy mety zay ataon'ny gouvernemanta ary manome vahaolana foana izay hatrany ampiandohana ka amin'izao fotoana izao mbola manome vahaolana hatrany. Hita ny vahoaka angamba fa tena manao ny asany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara tim hatramin'izay ka hatramin'izao mijoro na de eo zany faneriterena sy ny fandrahoana maro samihafa zay mahazo dia tsy maintsy mijoro satria zay nametrahany vahoaka anay dia tsy maintsy manatanteraka ny asa atsakany sy andavany ary tsy maintsy miteny izay mahasoa sy mahatsara ny vahoaka ary raha misy tsy mety dia tsy maintsy zay no miteny an'izany voalohany indrindra amin'ny mahasolombavam-bahoaka anay. Ianareo vahoaka no mitsara, ianareo vahoaka no mijery satria nareo miaino ary mandinika ny zava-misy, mandinika ny raharam-pirenena. Ianareo no nametraka anay tao noho izany indrindra nareo no nametraka ny mpitondra rehetra teo dia tokony ho sarotiny nareo amin'izany
fijerena sy fandalinana ny zava-misy sy ny raharah-pirenena izay tokony holiana koa nareo anaraka sy iaino ny toetra ra-pirenena sy ny zava-misy mahakasika ny lalàna rehetra sy ny loi de finance rehetra ny ao anatin'io rehetra de tokony holiana am'izany a ny vahoaka malagasy ka tonga zao ny andro anjara ny Antananarivo renivohitra eto ny toerana nanaovana azy kianjana Ambohijatovo fa ny vahoaka malagasy rehetra de afaka ho tonga daholo a manatrika sy miaino isan'ny famelabelarana sy tatitra ataon'ny solombava mbahoaka izany. Manaraka izany dia raha iteny vaovaotsika hafa akoatr'izay dia tiaka ny miteny fohy eo amin'ny resaka fampianarana satria ny tena koa anisan'ny joro voalohany ny tena efa nisy fanapa-kevitra tamin'ny faraparan'ny volana novambra hoe asiana le politikany 0 ariary dia tsy mandray anjara intsony ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fandoavana ny karaman'ny firamo. Ny tena koa isan'ny joro voalohany tadidinareo zany vahoaka ny tsoro hoe tsy mety io politikany 0 ariary io fa aizany vola be andoavan'ny fanjakana izany ary tsy mety koa izany hoe nareo daholo no anao an'le zavatra fa tsisy fandraisana anjara ny ray aman-dreny zany ge ny fikolokoloana vahoaka asiana mandray anjara izy ao anatin'izany rehetra zany ary efa niteny izahay fa ny politikany 0 ariary zany dia tsy mety koa amresaka effectif ny mpianatra zay hitombo be de tsy voajeretsony zany sao nitombona daholo ny teninay am'izao fotoana zao satria lasa tsy voalony karaman'ny maître fram nandritra ny 5 volana izany de hoy izay hoe tsy mety io favereno am'loany izao zao de nivoaka tamin'ny conseil de gouvernement iny hoe ekena ny demande de financement zay nataon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena misy aide spéciale atao amin'ny ENF na ny fram zany non subventionné de nisy note circulaire nalefa mihitsy isaky ny établissement rehetra hoe afaka mandray anjarandray mandray andraikitra ho fanampiana arabola ny ray aman-dreny mpianatra zay nge mavoanareo raha nanaraka ny teninay raha nanaraka ny teniko zao tamin'ny novambra sy début décembre de tsy nisy zao fikorontanana izao fa zao zao naverina ndray naverina am'loany araky ny teninay le izy say nataoke mba mahay samiany teny voalohany so anaraka ny teninay ihany za efa ny teny efa lasa fa tsy mety io fa avereno am'loany efa 4 volana novambra décembre janvier février efa bolana sy tapany nareo vo verina ny fanapa-kevitrareo de ahoana zany zao le maître frama tsy nahazo karama nandrisiny efa bolana sy tapany aloavy ny karaman'olona ny olona efa mitrosa efa tsy ninakanina so de eo ndray hoe manomboka fin février mars ndray zay no aloha fa tsy rarahinareo ny karaman'reo frame reo tao anatin'izay efa bolana nama mahery zay tandremo aza tao an'izany izy reo ny tenako reny ijoro raha ataonareo an'izany reo olona eo efa miasa mafy reo olona ireo ary amapampianatra no erovako an'ireo ary za de miaro foana ny mpampianatra sy ny vahoaka madinika ny vahoaka mijaly ao anatin'izay rehetra zay de tandremo ko so de hoe ahena ndray le karama hoe atao 91 000 ariary le tam'le tsy voalohanareo nandritry ny oktobra fa aloavy araka ny zava-misy nandritry ny tamin'ny taona lasa rehetra zay ny karama misy ireo mandray 200 000 ariary mahery misy ireo mandray 180 000 ariary 150 000 ariary 120 000 ariary de ataovy araka ny tokony ho izy nareo raha misy ary ny ento mananareo anampiana azy satria nareo efa nanao demande de financement misy fanampiana manokana de ampitomboy ny karaman'izy ireo fa mijaly izy ireo ary miasa mafy ao anatin'izay rehetra izay ny amaranako ny teniko ny fehany ry vahoaka malagasy ry vahoaka Antananarivo renivohitra satria vahoaka malagasy maro ny foky rehetra no mipetraka eto Antananarivo renivohitra tonga ny fotoana amin'ny asabotsy ainonao
zany fiamelabelarana zany anehoana aminao ny tatitra rehetra zay nisy teo anivony ante mierirapirena nandresy taona lasa rehetra izay koa dia manetana atsika mba ho tonga ao anatin'izay rehetra efa maly nareo namaly ny antso sady fa ho avy fa alohantsika ho maro be ho fampisehoana am'izao tontolo zao rehetra fa miombokevitra itsika mirahintsika miavantsika mifankatytsika ao anatin'ny fandripalemana ao anatin'ny fitonina nanaovantsika izany rehetra zany ary ho an'ny vahoaka anambomanarina zay na voafidy makasitraka anareo misaotra anareo sahady beta be ny SMS ny antso eny anivony reny réseaux sociaux rehetra reny fa ho avy nareo ary misy olona tsy napozina ary maro hoe tena ho avy izahay ao anatin'izay raisina tanandro daholo nareo misy na olona tsy mifidy any tena ary de tena toana fo fa hoe monsieur le député ho avy izahay ieno ny taritra nareo ao anatin'izay tsy mialin-jafy io rehefa oaka malagasy tsy manavaka izahay na izy ianao na izy na fotsy ianao na mena ianao na mainty ianao na mavomavo ianao tongava daholo isika malagasy iombona iray sika ao anatin'izay rehetra zay olona iray sika malagasy iray ary ampiombontsika eo manomboka amby sabotsy le atao hoe fihavanam-pirenena satria zany ilainy ny malagasy ankehitriny io daty fa roapolo ny fevrier io dia fiombonana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra firaisakina ho an'ny malagasy rehetra ka ao anatin'ny fihavanana no anaovantsika an'izany rehetra zany mampahery atsika ary manohana atsika aritrany amin'ny asa rehetra amin'ny asa zay ho ataotsika rehetra ary Jesosy Kristy ane anampy atsika rehetra amin'ny asa mankatiry zay sahantsika rehetra dia mankasitraka indrindra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy mirary soa atsika rehetra amin'izay rehetra atao ary izao dia omeko ny namana Erika ny fitenenana mankasitraka ny solombavim-boaka voafito amin'ny 6e arrondissement amin'ny fitenenana anterina trano ny araba ohatsika voaka malagasy manaraka tsy tapaka ny zaonja-peo miara-manonja zao na ny entanterina ny dilam-bato satria dia fantatra zao fa tena be de be isika no tsindrin-taona ary miandro fatratra an'izany fandarana miara-manonja zany arabainy ihany koa ireto solombavim-baoaka zay eto akaikiketo reto apita tsy tapaka amintsika zany afatra tsara ho fantatra indrindra ny mahakasika ny amin'ny sabotsy inona moa ny amin'ny sabotsy dia ny fanaovan'ireo solombavim-baoaka voafity eto amin'ny renivohitra Antananarivo an'izay tatitra tsara ho fantatry ny vahoaka izay io lay nahabe resaka atsika nandritrana fotoana maritra nandritrana fotoana elaela izay tsy nampipetraka ary nandraisan'ny miara-manonja an-tanana mihitsy izany hoe fampitambavao marina sy fampitambavao mitombona nanasoketana moa izy io ny miara-manonja ny hoe manelitsao isika mandainga manakorontana sy ny sisa fa dia nampisehon'ireo solombavim-baoaka zany zao eo ny hoe lalàna afahana izy reo manao an'izay tatitra izay fa eo ihany koa ny hoe fa etaeta ny vahoaka te eo na mivantana hoe inona ny zava-misy marina satria hatramin'izay tsika raha tato anatin'ny studio nafana napitan'izay afatra tokony tsara fantatry ny vahoaka zay de zao zao de tena nampisehon'ireo solombavim-bahoaka mihitsy ny fahasahininy hoe iteny mivantana amindreo vahoaka izay ny fidy azy marina tsara fa ireo no nifidy azy ka ataoko fa tsy ananantsiny ary eo zany anapofona mihitsy hoe iza no mandainga iza no manakorontana ary iza no lazaina fa valo-pirenena amin'ity tany sy ny firenena ity ny tsara hotsindrina mantsy de ty rehefa ny alanenina hatramin'izay ny tamin'ny fitenenana ny zava-misy ka niteteza-paritra na ny hoe nanao an'izay asa amin'ny mahasolombavim-baoaka zay nanaovana zay tatitra zay de ny raha tsika nahita tsara ny antso-jay ny sakatsakana ary ny raha matahora mihitsy azy ny faratra amin'izany nefa solombavim-baoaka voafidy nitondra ny salotra n'izany samboady mahasolombavim-baoaka izany ka eto antenaina fa isokatra malalaka an'izany kianjan'ny demokrasia zany satria efa nitokanana ihany koa izy io ny hoe kianjan'ny demokrasia mifefy tsara ara-dalàna io anomezana toky atsika vahoaka zany ny hoe aoka tsy anana aya sika
aoka tsy anana tebiteby fa solombavambaoka no manoloana anareo ianareo no napindrana fahefana na tamin'ny solombavambaoka na amin'ny filoham-pirenena izay olona voafidy rehetra teto zany ianareo no napindrana fahefana ka aoka tsy anareo tompony ray no mangatakatiny averiko ihany tsy anareo tompony mihitsy no angatakatiny fa zoanareo tanteraka mihitsy nisitraka an'izany hoe tafitra ataon'ny solombavambaoka ireo zany le solombavambaoka atsika ilay solotena atsika tao anatin'ny androm-panjakana anankiray izay mitaky ny andraikitra tokony tanterahany reo mpanatanteraka izay zavatra etaetantsika anaty fiarahamonina any de tsy tsika akory no afaka hoe hiteny an'izany amina ministra na amin'ny filoham-pirenena fa zay no ananantsika azy ka amin'io fotoana io zany no ahafahany mitatitra amintsika eny hoe iza no navita inona iza no nanao inona ary iza no tompona andraikitra eto amin'ny tany sy firena ka nahatonga an'izany antsoantsika isan'andro zany mila ho isan'andro amin'io fotoana io no ahafahantsika mafantatra bebe kony amin'izany zao ny tiana marihana fotsiny aoka isika tsy andairana tsao aoka isika tsy mora voafitaka ka sanatry ny vavy isandreboreby any naninaniny hoe sao de isy an'izao sao de isy tora-bato sao de isy tsy fantatra tsony ifampitahorana azy satria raha ny tena marina de voafaritry ny lalàna izany tatitra ataon'ny solombavambaoka izany ka isika moa de fatrapahanaja ny lalàna izany no zany tsy tokony misy atahorantsika mihitsy zay voalohany faharoa raha resaka tatitra tony ny efa nampisehoantsika andry zareo ny hoe fitsangatsanganana ny atsika zay nytenena de nitanterahana andriamatoa solombavambaoka isany aviny ary tsy nisy nidilatra tamin'izany profon'izany ataoko niarana hitatsika tamin'iny sabotsy fahinana volana febroary iny fa tsy nisy na iray azy ka tsy henan'olona nahitana hoe ino nisy paiso anankiray nangalary mpitsangatsangana tsy nisy zany na iray azy tsy nisy na olona raika hoe iny fa naratra voatora-bato satria nandalo teto mpitsangatsangana ny mifanohatra amin'izany misy rehefa tamin'ny fotoan'androny rehefa ny sasany manao zavatra hitantsika ny zavatra nisy tsy iverena an'izany fa ny hoe antoka angezabe zany amin'ny sabotsy de ny hoe tongava maro fa hoenitsika eo ny vaotena marina makasika ny toetra raha-pirenena efa eto ny namana solombavambaoka mamira be ny rina voafidy tao amin'ny district n'Ambohidratrimo mekonao fitenenana tokola misaotra namana Erika miarahaba antsika rehetra miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana zay Miara-Manonja ankehitriny miarahaba antsika ato anatin'ny fanomanana sy ny fanentanana ny fandaharana miarahaba ny solombavambaoka avy any ambanivohitra arivony mamo zay efa miatrana eto nilana isy Erika eto koa amin'izao fotoana izao tonga am'le hoe juin 3 tsika zao zany hoe efa tena akaiky dia akaiky ilay fotoana ifanomezana ary angamba tsy de andany fotoana miresaka afa-tsony tsika fa ny fifanentanana ho amin'ny fiarahantsika mientana ny fiarahantsika manonja amin'ny sabotsy iain'ny toy ny tatitra no ifampiresahantsika vetivety amin'ity andro ity araka ny voalaza teo efa samy miandry an'ity fotoana ity tsika na ianareo vahoaka malagasy izay efa nanaraka trany ny fandaharana sy ny fomba fiasan'ny solombavambahoaka aty anivon'ny fanoherana izay efa nanomboka nanao mitatitra ny tetin'ny faritra sy ny faritany sasantsasany teto amin'ny nosy dia tamin'izany fotoana zany nefa linany teto Antananarivo hoe roviana no anjarana Antananarivo fatatsika ny fandaminana sy ny zava-nitranga tao anelanelany tao amin'ny asabotsy no nataterahantsika azy izahay koa aty amin'ny ilany misy anay aty de efa tena tsy mandry efa tena tsy nahandry mihitsy hoe rovintsika no afaka hiakatra anao ny tatitra ao Antananarivo ho tafahoana ny tisiny manina amin'io asabotsy io tsotra ny teninay ifanentany sika ifampitaony sika satria tonga amin'ilay fotoana nandrasantsika sika rehetrarehetra ary eo ambohijatovo no ambohim-pionantsika marina nefa fa nitenenina foana ty atrinomaly marina fa tsy Antananarivo reny vohitra irery no asaina ieniny tatitra eo fa na ny Antananarivo manodidina ny Antananarivo na ny avy any amin'ny faritany indrindra ianareo faritra sy faritany sy distrika izay mbola tsy nandehananay tamin'iny talohan'ny farany taona iny de tena asaina ho tonga mavitrika ary ho tonga maro
satria tsy misy fotoana tena ngeza toy io afahantsika mifampizarany vaovao, afahantsika mifampizarany zava-misy marina eto amin'ny firenena, ary natao izao fandarana zao afahantsika manentana amin'izany sy mifanentana hoy satria izahay mampita eto amin'ny onjam-peo fantatray fa mbola misy olona tsy afaka manaraka ny onjam-peo no ny asa mandrahara any ananinany anjarantsika tsirairay avy izay maheno no manentana ny reny namantsika ireny. Ny tanjotsika amin'ity indray mitoraka ity dia mana-pirofo ary manamarika ao anatin'ny tantara fa isika no maro anisa, satria araky ny tarehimarika efa navoakantsika hatramin'izay rehefa tena jerena dia ilay be tsy miteny na ilay olona tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana, ilay olona leo hatrany amboalohany an'izao fitondrana izao, le olona efa tsy resy lahatra hatrany amboalohany ka tsy nazoto nandray anjara tamin'izany, ireny no maro anisa. Miampy antsika izay mafana fo isan'andro amin'ny fifampiresahany eto amin'izao fotoana izao ka nitanjotsika anambatra n'ireo heryreo amin'ny sabotsy, ary oporofoitsika ampianaritsika manisa ny sasany rehefa tsy mahita fa tsy 6% izy tamin'izany fotoana izany oporofoitsika fisin'izany 600% zany azo atao zany, ary isika reto no anatanteraka azy. Ny olona ray amintsika zay mieno dia afaka mitarika olona farafakely ny folo miteneny kokoa zay maly, satria ohatra anankiray nasehony namantsika tao tany amin'ny tambajotra serasera tany, ary rehefa ireo no mitambatra dia manome tonga amin'ilay teniko tamin'ny herinandro hoe tsy hita isa, ary zay tantsika hoy anaporofona amin'ny fiarahamonim-pirenena, anaporofona amin'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ireo anaporofona amin'izao tontolo izao fa mitombona zavatra ndresahana hatramin'izay, ary asehontsika amin'izao tontolo izao fa ny fanoherana no maro anisa eto amintsika. Ny tanjotsika zany dia ny hifankahery hifampitaona, aza tao sakana ny toetrandro, tsika efa samy mahalala efa fantatra fa efa ho tsara ny andro amin'ny sabotsy zany, aza tao sakana ny hoe araky ny voalaza ny erika teo hoe ny mety olana tsy misy korotany zany io, isika no efa nanana traika efa sy efa nanana fahazarana amin'ny fikarakarana io. Aza tao sakana ny mety ho fahitana mpitandro filaminana iaro atsika ireny, anisan'ny zana-bahoaka ireny, anisan'ny manambady amanjanaka ho ao anatin'io miara-manonja amintsika amin'izao fotoana izao, natao hiaro atsika ireny ary natao hiaro vahoaka sy ny fananany. Efa niainantsika hoy na dia faraparany teo fotsiny ara talohan'ny farany taona teo tsika nitety faritra zany hoe tena ampivoatanana ny tany Fianarantsoa tadidiko tsara, ny tany Mahajanga tadidiko tsara, ampivoatanana be tsika, niatrika an'ireny tany Atsirabe, niatrika an'ireny zavatra ireny, fa tsy nisy kasy na iray aza satria tsika endry isika voalamina, isika intelligent, zay le fomba ilazantsika azy, ka manentantsika ireo namantsika ampitaina amin'zareo fa tonga ny fotoana andraisana andraikitra eto anivy amin'ny firenena, ampy zay ny fitazanan-davitra fotsiny, ampy zay ny fijerena maso fotsiny zava-misy, ampy zay ny fandraisana anjara amin'ny tambajotra tserasera fotsiny. Mila mandray anjara mivantana isika manomboka izao amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-manonja mivantana eny Ambojatovo amin'ny sabotsy, ary mitoy io araka ny tenitsika efa lay tamin'ny sabotsy lasa teo no fanombohana, ary tetezana mapita ho amin'ny toyny amin'ny sabotsy zao iainantsika amin'izao amin'ny herinandro ity zao, ary mbola hitoy ireo aveo mandra-pahatratra atsika ny tanjona dia mifanitsinany tsy mety rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity. Ka amaranako ny teniko sady amin'ity maraina ity dia ny faniriana mifankahita eny akanjy eny, mifampikopakopaka eny mifampikasikasy tanana eny ny fampiarahaba eny zay afaka mifampiarahaba, ary mino sika fa ho tratratsika ny tanjona amin'izany zavatra kasaitsika atao zany, samy mahery samy mivolona
ary samy velonaina fa ny tanjotsika de zao tazonitsika ho an'ny malagasy ho an'ny taranakitsika ity tantsika ity fa raha sanatry izao zavatra zao no mitoy vita misaotra tompoko omentsika ny député Rodin ny fanohizana ny fanentanana. Misaotra honorable na fitenenana ho anao pretanindrazana amiko pretanindrazana amiko satria raha malagasy totsika minakavy pretanindrazana sika satria hiaran'ny oatra ny hitako anao mitarainy de hitanao za miady ho anao zahay lany tsy hainao tsy ny vava tatatata tao amin'ny assemblée nationale ko tapaina ny fitondram-panjakana mijaly ny vahoaka hay atao an'izao ny vahoaka hay atao am'izao ny ariam-bahoaka fa raha tena nyemangenareo ireo mpitondram-panjakana reo tsotra an'izao eto aloha somary kopakopa-tanana larobia maraina ny andro a ho atsika misy atosika tsena misy atosika vahoaka be manasanao a satria fa be loatra zay hoana député le anina hoana député le anina de hoe mety député le de fa tsy ampy le 2 minitra 3 minitra tao amin'ny assemblée nationale mikapoka latabatra ianao mitabataba ianao fa azadino anefa misy mampime ohatranao anaovana any mbisy io e mitabataba ianao menanao lizy fa direct ao amin'ny assemblée io zavatra io fa io nge averina intarata voalohany de verina tsisy retour de verina tsisy mahenina any amin'ny province ohatran'izay efa nahazaza ty ny tena hoe efa antitra tamin'io assemblée nationale io misy an'izany asiny miteny ianao a fa tsy tonga any aminao ny fitenena fa io any de verina aminao ihany dohatran'iny tena midisaka tonga any ve tsy tonga ozy ny any tanàna eto a manasa efatra dimampolo commune ny région tasy avany a hitako tolo zavatra nisy tany tsy tantara fa be deabe ny zavatra nylazaina tsy fanaovana bala zaho tsy tian'io tsy tia mitsetitra an'ireo vahoaka majinitra ireo fa atao hoe mba ahoana ny divin'ny vahoaka zay ny nampianarany filoravany manana anay ampitovizina ny fiainam-bahoaka tokony hitovy mba misy ny kilasy ambonimbony fa tsy de hoe ny ambony mpanan-karena be manao zay mahamety azy manao zay mety tsy ndrifa lafo fa le ambany a ditanao reo mahavranzy mampalahelo fa ny fianarana ianarana na dokotera ianarana tsisy an'izany zaho any teny tatatata foana tamin'ny tsisy zanakarary fokotra zany hoe ny olona ty mizaraina ny any amiko manomboka alaka misy fianarivo miakandrefana na voanakotra ira tsy azo ndefa izy no sambotra ny vola io vahoaka ny mandohan'io izy na io manosika sarety eran'ny tanàna metsy atosika de aka misy reo ny mandohany trotry io e tena akaiza le vola be tsy mba nahazotra amindreny izy iny mba amena ndraiky mpampianatra io ahodikodinondra izy afaka manampy manao metrafram afaka mikaramandaba apina tsy zavatra tsy misy zavatra mahitsy ny tondrana le vahoaka fa hoe ahoana ny amin'ny tahana nreto vahoaka inanana nreto fa rehefa fahity de lafo mandakatsaka de samy ten'Andriamanitra eo ka nareo ny atala oziko te anaraka anay eo ka eto de miteny miantso eto efatra amby 20 commune samy niantso daholo ianareo amy sabotsy a hoeninareo le tatara za eto tsy androko le izy zareo oreto tsy androko le izy teto faritra zahay nandeha nahazo teny inona ny tonatonana ny député anao tatatra ty misy député tsy zay ny tanjonay fa hoe de député ny toerana tsy manao tatitra jenona tonga nay aloha zay ny ordamenay ndana midina mba manao tatitra mivoaka ka be dehibe loatra reto zavatra vola tsy toko sy faroana ataonareo ato amin'ny assemblée reto samborony ty fanjakany ty tany nazahoanay fitenenana rareo rehetrarehetra na ministre ny défense na ministre volalina ministre ny segy ny rehetrarehetra fitondram-panjakana zay tsy misakana anareo rehefa no tatitra any amin'ny nalany anareo nareo no manao tadidiko tsara ary reny tsy ozy hoe tsy aniko ny andro amin'ny sabotsy fa ho avy le feo ary hito amilaza zay menakavy de tavandralahy mandrangitra ny tavandralahy nandeha zay nandeha ny teto province nandeha tany afaritany rehetra de eto zay hiaraka anay
aojatovo amin'ny asabotsy de avy eo fa mampihoanany any amiko fa ho any amiko ho any ambola trimona ho any zay le za ro avaratra zay le pralaminala ny député famizarany zavatra mampalailo hoe ina nitonana ndreto vaoko mba afany am'ty fantrana mahazo azy te ahoana nijeren'olona fa ohatran'izao fa de tsy menatra ve nareo mpitondra fanjakana de tsy mbola nigisitra zany gasy za tsy tantara eto fa raha nytantarany ty boky ray manontolo tya ty asiako mazava tsara ty tetikasa-panjakana mena zany ny premier ministre any amojatovo ny tantarany ty nakaiza aiza daholo reto fa reto netina atao amin'ny assemblée nanaovana patatatata tsisy farany tsony tia nola zay fandaranasa fanatanterahana ny politika akapobe fanjakana zay ny anarany ty nekenareo ty nentinareo nanaovana fisorana be debe to amin'ny assemblée antsika notanisan'ny reto aizy reto volana atao tamin'reto tamin'ora de finance ka de manasa asaiko anao tadabe tsy manino raha mbola manana vofokaina entina mitolona so de mba mahazo any injaly anao mieritreritra marary ny reto zafy kelinao zanako zafy afinao hoanao bebe marary anao reo hoe mba hoana mba hoavy nytareto taranako eto de tsisy tokotaniny to zay mahitahita sy mpanao afera ihany ny velona hoanao rahalahako isany riana bavy rehetrarehetra ry zandry tsy fahadiran'ovany anao ka tsy mahazo ny tsirony ty tany ty ka ohatry zao foana ny ainanao miantso anao zahay tongafa satria efa zavatra nomendry zareo any amin'ny tanina reo zany le député fa hiakatra oambojatovo amin'ny sabotsy am'izao araharby marainy zao de mahafinaritra fa zay tsena rehetra eo anatin'ny district Anarivomamo 23 commune ny any Miara-Manonja any ny any Soavinandrina any mino fa maheno anareo amin'ny tonjam-peo mahafatifaty anareo ity manasa amin'ny sabotsy tongava marainy fa hitany zavatra rehetrarehetra itsika hoe inona marina ny ty fiainam-pirenena ataon'reto fanjakany reto makaiza daholo zavatra ataon'reto nakaiza vola inona ny samorana vola zay mpandotrosa ianao anao sarety taritinao io arandava ianao io mandotrosa siklopos mandotrosa ianao ao anatiny vola samboriny io fa nataon'ny olona tsitra tableau ka de manaingy anao zay amin'ny sabotsy atotra nreto namana etokaiko retonay de ho an'ny député navaradrano amin'ny fitenenana ya dia faly miarabatsika miaino zao fandagna zao ndray ny tena koa ary miaraba manokana ihany koa ny vahoaka navaradrano zay miaino zao fandagana izao araka le fanambaka foana hatramin'izay dia eto amin'ity Miara-Manonja ity no afahana mamoaka ny hevitra ary afahana ihany koa miresaka ny zavatra tiana ambara ka araka ny resaky ny namana rehetrarehetra teo moa dia efa nisy an'ireny atao hoe fitetezam-paritra zay natao tamin'ireny fotoana reny nanaovana zay tatitra ho an'ny vahoaka izay rehefa tonga ny fotoana dia voasakatsakana zany atao hoe nanaovana zay tatitra zay tany amin'ny toerakafa na tany amin'ny faritany no ny antony hoe tokony any amin'ny toerana zay nalany anao ianao no manao izay tatitra izay kanefa ho anay manokana dia amin'ny mahasolom-bavambahoaka amin'ny Madagasikara ny tena dia rariny ary intsiny raha ohatra ka Madagasikara no iasanao kanefa no izay sakatsaka zay dia nanapa-kevitra ny ekipa tato amin'ny Miara-Manonja ary indrindrandrindra ny solom-bavambahoaka tiako Madagasikara fa hoe alohantsika hijery sehatra hafa afahana manao zay tatitra zay amin'ny vahoaka ary teto amin'ity Miara-Manonja ity no nafahanay nanao zay zavatra zay kanefa rehefa nandeha indray zay atao hoe tatitra natao teto amin'ity Miara-Manonja ity de nisy any ndraiky koa ny sakatsakana zay ny rahantsika nafantatra ny nanasorana ny MBS tao anatin'ny
Canal Plus na tany amin'ny canal tany amin'ny canal ny Star Times tany amin'ny parabola ihany koa dia mampalahelo ny zavatra misy satria tsy afaka misitraka zay atao hoe zo fototra izay ny vahoaka malagasy tsy vaky volo satria tsy tiana alala ny zavatra marina, tsy tiana alala ny zavatra tena misy ka izany no nanapahana hevitra ary efa noresahana tamintsika vahoaka n'Antananarivo ihany koa fa tsy maintsy ianao zay tatitra zay amin'ny distrika zay nalana anay tsirairay avy ka tonga zany ny fotoana amin'ny asabotsy zao ny anovan'ny solombavambahoaka n'Antananarivo renivohitra izay tatitra zay eny Ambojatovo. Izay tatitra ho ataony Ambojatovo zay dia tatitra tena atao hoe ampilaminana. Ndika an'izay zavatra zay dia tena nampafantarina ny tompona andraikitra ito amin'ity tanàna ity, tanàna Antananarivo mba tsy topotra amin'ny kory zareo amin'izay atao hoe tatitra ho ataon'ny solombavambahoaka zay. Ary zay efa fantatrareo ary efa hitanareo zay tatitra atao zay fa izay solombavambahoaka ny tiako Madagasikara dia mifanotrona amin'izany fanaovana tatitra izany ka raha misy anankiray manao eny Vagadrano hitantsika tena amin'ny Miara-Manonja teny zany tonga amin'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara rehetrarehetra. Atao koa zany aty Antananarivo renivohitra dia ho avy eny koa ny solombavambahoaka rehetrarehetra ifanotrona fa zay fifanatronana zay tsy midika hoe tsy mahazo anao an'izay fifanotrona zay fa tena ao anatin'ny masolombavambahoaka Madagasikara ny tena ny fanotrona ny teny eny satria raha ny eto Antananarivo koa nge vahoaka n'Antananarivo tsy hoe vahoaka n'Antananarivo daholo fa vahoaka saika avy amin'ny lafy valonosy no eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity ka maninona moa ny solombavambahoaka rehetrarehetra no mifanotrona amin'izay zavatra zay ary za koa dia manentana ny solombavambahoaka hafa na tsy ao anatin'ny ity ma raha ka te hanotrona zany hoe tatitra ho atao amin'ny vahoaka n'Antananarivo zany ndao zalahy fa asanareo koa zany tongava manotrona anay fa tena zava-dehibe mahafinaritra anay zany ary mahafinaritra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ihany koa hoe ifanotrona antsika solombavambahoaka hafa ka manentana anareo raha ohatra ka misy masambyjoro nareo ary io tsy resaka hoe politika iny io na hoe mijery sarangan'olona iny zahay fa ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka rehefa gasy ianao rehefa malagasy ianao dia afaka manotrona izay atao hoe tatitra ho ataon'ny solombavambahoaka zay ka izay no anetanako antsika ry vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina tatitra ho antsika rehetrarehetra io ary io tatitra ho atao io dia tena hoe raharaham-pirenena no tanterinao. Efa nilazain'ny namana teo aloha ihany ary mbola lazain'ny namana fa iny teti-bolam-panjakana 2024 iny dia be dia be ny zavatra atao hoe tsy mazava ao, be dia be ny zavatra atao hoe mampiay aho satria na fomba nandaninana izy iny ary dia ohatry ny fomba fanao hatramin'izay fa tena nataotao amin'izay mapetipety ny maro anisa tao amin'ny Assemblée nationale io natao amin'ny anteny mairaim-pirenena io natao ka fotoana anankiray lehibe zay ahafahantsika mafantatra tsara ny raharaham-pirenena io amin'ny asabotsy io ka dia mino sy matoky arak'ilay fantenena teo hoe tsy sanatria korotana no alentsika eny, tsy sanatriavana ifanenjika na ifanakorotana ihany koa an'ny mpitandro filaminana mino sy matoky fa zany mpitandro filaminana zany dia miaro ny vahoaka sy ny fananany ary n'olona ho avy eo dia tena vahoaka ary iaino zay tatitra ataon'ny solombavambahoaka zay ka dia misaotra tsika rehetrarehetra naharitra ny ihany ka dia ampitaiko amin'ny namana solombavambahoaka na Tsimondrano ny fandraisam-pitenenana fa dia makasitraka tompoko lahy dia mandram-peona tompoko. Ya dia makasitraka anao solombavambahoaka zay voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano ary manantitra ny arahaba ho antsika rehetra vahoaka malagasy zay manaraka ity onjam-peo eo an'ny Miara-Manonja ity. Araky ny zavatra efa voambara ny namana rehetra teo dia manana adidy sy andraikitra tokoa ny solombavambahoaka ary voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fanatanterahana ny tatitra. Koa amin'ny asabotsy zao dia iroso amin'izany tatitra zany ny solombavambahoaka voafidy eto anatin'ny Antananarivo renivohitra izay anasana antsika menakavy tsy akanavaka na ny avany amin'ireo distrika manodidina zany na ny eto an-drenivohitra mba hifanotrona
am'ireo solombavam-bahoaka ireo satria dia zava-dehibe loatra ny ahafantaratsika ny raharaham-pirenena amin'ny alalan'ny tatitra hoentin'izany solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany. Fantatsika tokoa ireo fangatahana na fitarainana maro samihafa avy amin'ny vahoaka malagasy vokatry ny izao fahasahiranana lalina eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Adidinay solombavam-bahoaka noho izany no hitondra fanazavana amin'ny andraikitra tandrify anay manoloana ny ireo lalàna sy ny tolo-dalàna sy ny volavolan-dalàna nandalo teny nivon'ny anteny miaram-pirenena ka ahafahan'ireto solombavam-bahoaka reto manome ny tatitra mazava amintsika amin'ity raharaham-pirenena ity. Koa noho izany indrindra no anasana antsika rehetra manerana Antananarivo sy ny manodidina. Ho ana Tsimorano manokana dia isan'ny fandaminana mahakasika izany any amin'ireo tompona andraikitra efa nahazatra antsika, ary indrindraindrindra amin'ireo fanomanana isan-karazany zany mba ahafahantsika manome voninahitra n'ireo solombavam-bahoaka mitondra ny tatitra izany. Eto ihany koa no isarihana ny saitsika ny hoe maro isika eny anivon'ny fiarahamonina eny, na ireo mpampianatra firaminy zany araky ny voalaza sy ny ray aman-dren'ny mpianatra zay mitaraina matetika amin'ireo solombavam-bahoaka ireo, na ihany koa ny fikambanana samihafa zay iaran'ny atso zay na iaran'ny olana samihafa amin'ny izay sehatra misy azy tsiray avy zay fa hitondra fanazavana ho anao ny solombavam-bahoaka amin'ny oasabotsy io. Ko aza misalasala itsika fa ho ataotsika ao anatin'ny filaminana zany, ao anatin'ny firahalainy zany, ary ao anatin'ny fitoniana izany fotoanatsika amin'ny asabotsy zany. Koa iangavinitsika zany andamina ireo programatsika any atokantrano tsiray avy any fa zava-dehibe loatra ny atrehantsika amin'ny fotoana io. Dia masina ny tanindrazana ary ho tanteraka soamatsarany io fotoana zay ifanomezantsika amin'ny asabotsy ho avy zao io. Dia eto ihany koa ny namana faniry amin'izao fotoana zao hitondra an'izay fanentanana ho amintsika rehetra izay. Dia isorana zany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara, Andriamatoa Alain Ratsimbazafy voafidy tao Tsimorano na meany izay fitenenana zay anterina ny fiarabana zay fanataon'ireo namana teo aloha am'izao Miara-Manonja izao ndray. Dia Miara-Manonja amintsika isan'andro izahay, ary Miara-Manonja amintsika isan'andro am'ireo sehatra rehetra hahafahana manao sy maneho zany hevitra izany, ary dia mahafaly anay zany am'izao fotoana izao no mitafandray ho antsika vahoaka malagasy sy eran'izao tontolo zao manaraka ity fandarina ity. Efa nambara tamin'ny fanazava-kevitra zay netiko omaly tamin'ny fandarina Miara-Manonja ny amin'ny hoe zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena no mahafantatra ny adidy aman'andraikitra voatondro ny lalàna ao anatin'izany asan'ny solombavam-bahoaka izany, satria dia voatondro ny lalàna tokoa izany ary ao anatin'izay lalam-panorenana izay ary didiny lalàna ny hanaovan'ny solombavam-bahoaka izany. Ny zava-dehibe ao anatin'ity fiaonan-dehibe izay omanin'ireo solombavam-bahoaka enina menada eto Antananarivo renivohitra izay, dia ny hoe eo avokoa izy enina menada iaraka amin'ny vahoaka malagasy, iaraka amin'ny reo ponina zany atao anatin'ity faritra ity, ary ny ivelan'izay ko sy izay sendra mandalo eto Antananarivo na ihany koa zay manana programma ny hiaino izany dia efa mandeha ny fandaminana amin'izany. Ary ny mahafinaritra isika dia ny naheno zany tamin'ireo namana avy any amin'ny faritra raha ny omaly sy ny mbola mitohy androany dia nanatitra sy tonga nitsidika an'ireny faritra zay nanaovana tatitra reny reo solombavam-bahoaka antsika enina menada tato Antananarivo renivohitra zany, ka nahatsiaro izany zay hoe fifanampiana, fifanantonana mahazava-dehibe ny fifanakalozana sy ny firaisan-kina zay reo namana any amin'ny faritany zany
dia hamaly ny antso ary maro amin'izy ireny raha ny antso atarby zay voaray no hoe hoavy zay satria dia efa misy fotoana ny fanomezam-boninahitra ka tonga taty aminay reny solombavamboaka n'Antananarivo reny ka heverinay vahoaka aty amin'ny faritra fa satria Madagasikara ray manontolo ny adevitra dia mba rarahiky ambanany izy tia de hoavy hanotrona izany tahaka ny ataon'ireo namana any amin'ny faritra samihafa sy ireo any amin'ny faritany ty aloha. Rehefa miresaka republika tokoa manko tsika dia miresaka an'izay demokrasia zay ary rehefa miteny demokrasia tsika dia ao anatin'izay le hoe hevi-bahoaka ary rehefa miresaka hevi-bahoaka tsika dia ao anatin'izay le hoe fahafahana sy zo alala zay vaovao zay ka ny zo alala ny vaovao dia ny fanatonatsika mivantana amin'ny sabotsy fa 20 ny volana Febroary zany ny adevitra mandeha any Madagasikara any zay nona novozina tao anatin'ny andro zay nanambarana roa teo eo zay roa andro nanambarana ny amin'ny hoe hanao tatitra ho an'ny vahoaka eto Antananarivo ny solombavamboaka ny Madagasikara zay atao anatiny na voafita atao anatin'izany boriboritanienina izany avy amin'ny antokotiko Madagasikara dia efa misy sady ny mandika izany na mandraivo izany ho fanakorotanana ary de misy mihitsy aza ny fivoriana any ambadika any eo amin'ireo akaiky ny fitondram-panjakana sy ireo manohana ny fitondram-panjakana dia milaza fa de hoavy ihany koa amin'izany ary hoavy tsy hoe eno ny tatitra fa de mieritreritra zavatra hafahafa ao anatin'izany fionana zay ka zay no iresantsika ho an'ny mpitandro filaminana hoe ny solombavamboaka sy ny mpanaradia ary ny ekipan'ny Miara-Manonja dia ao anatin'ny fahamendrehana rehefa manao zavatra ary efa niporofo-tsika zany tamin'ny fionana tamin'ny fahenina ny volana Febroary tany Amerika Sina na ny diabolisena ary na ny dramatisena ary izany etsika izany ny amin'ny hoe isy an'izao na isy an'izao na manomana izao dia tsy araka zany izy fa dia ny lamina ary dia tonga ny vahoaka analikisa hamaly ny antsony solombavamboaka ary hamaly ihany koa ny fanetanana nataon'ny Miara-Manonja ny vahoaka analikisa amin'ny sabotsy io ary zany rehetra zany no hilaina ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana hitandro ny filaminana amin'izay mieritreritra fa mety hano zavatra hafahafa mandritra an'izany fotoana izany ary dia izay ihany koa dia mametraka amin'izay lafi ny filaminana zay ny hoe zava-dehibe ny ahafahana mamoaka sy mitondra izay tatitra izay satria dia maro ireo tamberina andraikitra nambara Fidèle Razarapera omaly tamin'ny fahalaharantsika zay tokony ho fantatry ny vahoaka amin'izay asan'ny solombavamboaka zay satria volam-bahoaka volam-panjakana no anaramana na hanomezana karama sy ireo tombony samihafa ho an'ny solombavamboaka zany ao anatin'izay hoe asany mandritry ny mandahany de mitaona zay ka raha izay asa sy tamberina andraikitra zay zany dia miendrika hieno sy hafantatra zay andraikitra nomena ireo solotenany mivantana zany ny vahoaka amin'ny akabe zay resantsika zay fa ihany koa ny mpiasa zay mifandray mivantana amin'ny solombavamboaka amin'ny alalan'ireo fanamboarana lalàna samihafa zay mety mahakasika zany na projet de loi io na proposition de loi satria izany raha teo no asan'ny solombavamboaka dia misy zany mazava ho azy ireo mifandraika amin'ireo ministera samihafa mifandraika ihany koa ireo organisme rattaché samihafa mifandraika ihany koa amin'ireo zo ara-tsaindikaly samihafa zay mahakasika amin'ny mpiasa ary asaina zany ho an'ireo mpiasa rehetrarehetra na miankina io na tsy miankina amin'ny fanjakana hanatrika izany fotoana dehibe zay ho tanterahana amin'ny sabotsy izany eo ihany koa ireo sehatra samihafa zay azo lazaina fa manana andraikitra ho amin'ny ho avy Madagasikara dia ireo maro anisa zay manao ny asa fampianarana ireo maro anisa zay manao ny asa fanabeazana eto Madagasikara dia ianareo ihany koa zay voafaritry ny lalàna amin'ny akabe satria maro ianareo no mandefa fitarainana tany Miara-Manonja nandritry ny fotoana zay niarahantsika tao anatin'ny fandarina tao anatin'ny herinandro maromaro na frama maître frama zay efa recruté zany na reo subventionné na non subventionné zany dia manana zay fomba fijerinareo zay ianareo amin'ny hoe ahoana no avinay tatakiny ahoana no mety
ko tontsoa zay hositrana samihafa ao anatin'ny asa zay lalovanay manoloana ny fahasairana samihafa dia manakambaran'izany sombamboakatsika satria reny rehetrarehetra reny dia misy avokoa ny pitsopitson-dalàna samihafa zay mifandraika amin'ny fomba fitantanana ny firenena sy ny piasa ao anatin'izany firenena izany ka na de eo azany hoe andraikitra efa matorany eo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra na ny fandraran'ny sekoly dia misy andraiki-panjakana foana amin'ny hoe ahoana no anatsarana izany tontolo ny fampianarana izany ary ny solombavam-boaka no hitaraina amin'ireo mpampianatra zay misehatra amin'ny tontolo ny fanabeazana any amin'ny sehatra rehetra misy atsika any ka tsy holatsa-danja zany satria dia mahafantatra ny ambaindainy zany tontolo ny fanabeazana zany ary voanandalo teo ny namatsika zay anisany solombavam-boaka zay tena mpikirakirana zany tontolo ny fampianarana zany satria efa nitana andraikitra ambony ary mpampianatra pikariko zay solombavam-boaka izy amin'izao fotoana zao zay hanao taritra amintsika no hoe inona no marary an'izany mpampianatra zany ary inona no zavatra tsara ho fantatsika mpampianatra amin'ny ankapobeny ao anatin'ny ady fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana dia amin'ny sabotsy izao zany hiresahan'izy ireo sy hitafan'izy ireo amintsika izany ho an'ny mpianatra ihany koa zay manana ny fianarana any amin'ireny institut na université samihafa ireny dia fotoana hatsapahatsika zany andraikitra ny andrim-panjakana mpanao lalàna izany fotoana hatsapahatsika ihany koa ny hoe ahoana ny fomba fikirakirana ny vola ho andre indrindrandrindra ho an'ireo zay eny amin'ny université mpanjakana izany dia isika moa matetika amin'ny ankapobeny manao zay endrika fitakina izany ary tamin'ny herinandro lasa ary tamin'ity herinandro ity ihany koa dia saika nitaky sy niseho amin'izany ianareo ary zay ilay tombony lehibe tamin'ilay fisiny miara-manonja tahaka izao satria dia niva ny lelan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ka nahatonga ny rehetra hisehatra nahatonga ny rehetra ihany koa hiteny amin'izay tandrify misy azy ka izay tontolony fampianarana izay na izay tontolony université izay dia verina fa misy anjara andraikitra tandrify ho an'ny solombavam-boaka ny manatsara sy mametraka ny paikady ho atolotra ho any amin'ny exécutif satria ny exécutif dia ny solombavam-boaka no manara-maso izany asan'ny mpanatanteraka zany ny solombavam-boaka ihany koa no manitsy ny di ary mitondra ny taraina samihafa ao anatin'izany asa zay iandraiketany izany manoloana ny mpanatanteraka ary dia everina fa etaeta iombonany zany ho an'ny Madagasikara ray manontolo satria dia saika mipetraka avokoa ireo petrakolana samihafa ho an'ny Madagasikara tontolon'ity fampianarana amin'ny anjery manontolo ity tsy ho latsa-danja zany isika raha ho avy anatin'izany tatitra izany zay no ambaratsika ombeniombeny hoe aza volena atoetsaina hafa ny tatitra zay akasainy solombavam-boaka atao aza ampiororona amin'ny endriny hafa ny tatitra zay ho ataon'ny solombavam-boaka atao satria dia ato anatin'ny farim-pifidianana zay nahalany azy ireo enina menada ary hotrony le solombavam-boaka namany any am-periferika no ho avy izy ireo hitondra an'izay tatitra izay ary ny lalam-pandroenana zay misy ny lalàna velona no manome azy ireo zay andraikitra iansoroan'izay amin'ny maha-olom-bofidy zay misy ny volam-bahoaka mampiasa azy ireo zay ary zany no ilaina satria raha tsy manao izany ny solombavam-bahoaka dia tahaka ny hoe budgetivore fotsiny ihany na hoe mandany ny volam-panjakana ka tsy mieritreritra amin'izay redevabilité zay tsy mieritreritra amin'izay hoe inona no devoir na inona ihany koa zay anjara andraikitra zay alefa makany amin'ny vahoaka izay ka zava-dehibe zany indrindrandrindra ao anatin'izao vanim-potoana andehanantsika izao satria dia misedra olana samihafa ny fiainan'ny firenena ary zay fisedrana ny olana samihafa ny fiainan'ny firenena izay dia angamba rary ny sitsiny raha mba hitondra ihany koa izay hoe ahoana ny fahitan'ny solombavam-boaka lany atao amina farim-pifidianana iray ny amin'ny fandroson'ny raharaha sy ny fandehanany raharaha ao anatin'ny farim-pifidianana misy azy zava-dehibe zany ary tsapatsika sy fantatsika ihany koa fa ity Tanarivo renivohitra ity dia renivohitra Madagasikara tazany zao tontolo zao
ny fandrosoana atao anatiny ty Antananarivo renivohitra ity ary rehefa tazaniny zao tontolo zao ny fandrosoana atao anatin' zany dia misy andraikitra ho an'ireo nomena andraikitra maro samihafa izany eo ny ben'ny tanàna manao ny asany anjarantsika vaoaka zay nampindrana fahefana azy mahita sy mahafantatra hoe nanaraka nyzay teny nambarany ve izy eo ihany ko ireo mpiolotsaina samihafa munisipaly atao anatin'izany isika mahafantatra zany fa eo de eo lay tompona andraikitra akaiky atsika de ireo solombavam-baoaka zay hitaraina atsika isan'andro san'andro iza moa nodondomy vahoaka rehefa misy marary azy hoe tara ny karamanay iza moa nodondomy vahoaka rehefa misy ny olana samihafa amin'ny lafin'ny affectation sy ny amin'ny lafiny mety hoe tsy mbola nahazo ny resaka fanonerana samihafa amina tontolo pahasalamana eny anivon'ny asa mandraraikitra manandraikitra samihafa zay ananatsika zay de solombavam-baoaka zay ary iza moa nodondomy vahoaka rehefa misy ro taraina ara-tsosialy tahaka ny resaka tany izany tahaka ny resaka rano sy ny resaka trano izany zay olana fototra matetika mahazo ny vahoaka dia ny solombavam-baoaka zany ka miverina am'izay tena hoe mametraka ny mahazava-dehibe ny fahanakaikezan'ny vahoaka sy ny solombavam-baoaka zay lay programa zay iatsony ny solombavam-baoaka atsika amin'ny sabotsy 20 ny volana Febroary ho avy izao aza ametrahana fisalasalana izany na de eo aza ny mpamendrofendro samihafa na de eo aza ny mety ho adevitra rehetrarehetra mandeha any ambadika any amin'ny hoe dia mety ho izao na mety ho izao tombana sy fambolena adevitra ao anatin'ny saina efa nambarantsika matetika zany tamin'ny fanomanantsika ny fitsangatsanganana lehibe iny hoe ny zavatra rehetra zay homanina na risahany tomba ny fitondram-panjakana any ambadika any dia izy ireo ihany mamorona information sy renseignement zay diso ka mandiso am'izay fihetsika izy ireo fa isika dia vahoaka endry ary isika ihany ko dia manana mpitarika endry sy olona nomena zay fahefana izay ao anatin'ny fahendrena tanteraka ka amaly izany amin'ny fomba maro isika efa mandeha zany ny fandaminana samihafa eny anivon'ny distrika satria dia hivoaka ny badra raha ny fandaminana dia tokony am'ty anio ity efa mandeha ihany ko ny fandaminana samihafa zay mianga aty amin'ny toerana anosipatrana zay hanaovana zany ny fitsinjarana ho an'ireo entité samihafa sy ireo vondrona samihafa zay handray sy hamaly izany zava-dehibe ny fahazoantsika zany badra izany tahaka ny efa modely na fikarakarana no tanterahantsika tamin'ny fitsangatsanganana ny 9 Febroary ny hoe hifanakaikezantsika ny badra ifamatorantsika ny badra zay zaraina amintsika ary ho ataotsika ho fahatsiarovana lehibe satria andraikitra sy adidy ho an'ny tanindrazana no ijoroantsika ka misy indray zany le fanomezana badra ho atsika izany raha teo de mba hahafahantsika ihany ko mifakafantatra am'ireo olona zay resentsika lahatra sy ireo olona zay efa resy lahatra anaraka sy eno zany tatitra izany mba hahafahantsika ihany ko mifampijery am'izay eo akaikitsika sy mamantatra am'izay mety ho maramara saina na mety mikonkorona zavatra hafa ny ambadika any ka izany badra izany ny olona hitazona amin'ny badra izany de tsy heveritsika mihitsy fa hitondra ao anatin'izay sehatra ny fambolena tsao na fambolena korotana na lainga samihafa mandritra n'izany fotoanandro zany efa tsindrindaona isika ary efa vonona ireo solombavam-baoaka hiarika izany isika raha teo dia maneho ny fahavononana miaraka amin'izy ireo ary tsapatsika izany fa dia mampiseho izany ireo solombavam-baoaka namana zany na avaradrano na tsindrano na hambotratrimo na ny avy any arivo mamo sy ireo solombavam-baoaka hivelana Antananarivo na ny Tsirabiara sy ny any Ambatondrazaka dia mampiseho ny hoe zava-dehibe ny afantaran'ny vahoaka zany maninona tokoa moa raha nanao tatitra ny solombavam-baoaka Fidèle Larazarapera tany Ambatondrazaka dia ny fanotrona ny solombavam-baoaka teto Antananarivo renivohitra raha nanao tatitra ny solombavam-baoaka Antsirabe dia ny fanotrona tamin'izy ireo ny solombavam-baoaka tato anatin'izany Antananarivo renivohitra izany ka izay firaisakina hita maso izay hoe fifandrombonana ny samy tompona ndraiky mpanjakana zay nomeny vahoaka fahefana izay no zava-dehibe ary any amin'ny tany mandroso any amin'ny tany manaja ny demokrasia dia tena amporisihana ary arahan'ny tompona ndraiky mpahefana maso mihitsy ny hoe inona ny asan'ny solombavam-baoaka zay nomenay andraikitra tena mandray anjara fitenenana izy hoe
ao anatin'izay hoe question réponse en gouvernement zany tena manao interpellation vo izy raha ohatra ka ilainy zany amin'ny fotoana tokony hitenenina izany ary manao an'izay fitakina am'izay mety ho tombontsoa mivaoka ao anatin'ny circonscription électorale zay nalany an'izay ve izy ary tena manao tatitra ho an'ny vahoaka izy ve rehefa vita ny fotoam-pivoriana zay atrehany ilainy vahoaka zany ary ny culture tahaka izany de veritsika fa zava-dehibe ary tsisy maratry an'izany fa ny famadihana izany ho adevitra hafa am'izao fotoana izao de veritsika hoe ratsy fipetraka ihany satria ny olona zay mety manendrika izany ny tompon'andraikitra zay mety manendrika izany de osika hoe maratsy fipetraka ihany satria maninona no azo natao zany tamin'ny taona 2024 no hoe tatitra no ataon'le solomabaoka na nataon'le solomabaoka 7 menadata amin'izany fotoanandro izany ary dia tonga namaly izany ny vahoaka tato anatina Antananarivo renivohitra ary de tahaka izany ihany koa no hoe nisy natao tany amin'ireo faritra samihafa de veritsika zany fa ara-dalàna zany ary tsy misy no tokony hametrahana izany hoe petrakolana lehibe ary tsy misy ny tokony hanelingelina zany satria de andraikitra sizo ary takina ho an'ireo solombavim-baoaka izany atreto zany dia mametraka an'izay fandaminana zay tsika inona no andraikitritsika olom-pirenena de nataontsika olom-pirenena dia ny manao ny fandaminana hiatrehana ny sabotsy ary ty dia tsy tahaka n'ilay hoe nandeha tany Amerika Siny tsika ka misy ny fandaminana amin'ny alalan'ny fiara fitaterana na hoe misy ny fandaminana amin'ny alalan'ny fandehanana tongotra lavidavitra rehefa tsy navela nandeha reny fiara fitaterana ny ombonana zay noraisitsika tao anatin'ny fandaminana zay fa tena akaiky tanàna izany eto ampovoan-tanàna ary dia ho avy maro isika zay raha teo moa no fampitakafatra marobe zay azontsika miaraka amin'ireo solombavim-baoaka reto no ho avy zahay fa efa elany andrasana izany ary mana-profit zany reo fifandraisana samihafa zay asehontsika any amin'ny réseaux sociaux ny amin'ny hoe zava-dehibe raha toka mahatsiaro lay nampindramina lay nanome fahefana azy ny solombavim-baoaka zava-dehibe raha toka mahafantatra fa tsy ny fifidianana ihany no ilain'ny solombavim-baoaka izany vaoaka izany fa amin'ny alalan'ny fanomezana azy ny voninahitra lehibe de ny farafahakeliny tsara ho fantatra ao anatin'izany raharam-pirenena zany de io izy io session budgétaire tamin'ny farantaona teo sy reo lafin-javatra marobe samihafa zay tsara ho fantatsika zay mbola tsy misy teto Madagasikara no hoe nanangana zany CMP zany na commission mixte paritaire dia misy zany satria rehefa misy ny navette parlementaire eo amin'ireo lalàna samihafa zay mety fifamalin'ny antenemeram-bolona sy ny antenemeram-pirenena fifamalina eo amin'ny lafiny lalàna zany resantsika izany de fivezivezen'ny zay texte izay dia ny lalàna no mametraka hoe manangana le voamery sasan'ny ombonana zany parlementarotota zany nisy zany ary nisy asany tanterahana zany ary fantatsika nefa inona no olana fototra tao anatin'izany ary inona ny vokany amin'izao fotoana izao dia hitondra izany hanazava izany hiresaka an'izany ny solombavim-baoaka atsika zava-dehibe zany ary raiso ho toy ny hoe andraikitra zay tsy hoe mandalo fotsiny fa andraikitra zay tena eo an-tanatsika andraikitra zay antsoroatsika ary andraikitra zay eo ambany masotsika izany rehetra izany ka mino isika fa tsy ny solombavim-baoaka irery ihany mino isika fa tsy reo zay vondrona samihafa misehatra eo amin'ny tontolon'ny politika fa amaly izany reo vondrom-pikambanana reo vondrom-pikambanana civil samihafa na vondrom-pikambanana ara-toekarena na vondrom-pikambanana zay misehatra amin'ny tontolon'ny zoma olona dia hamaly izany hetsika lehibe zay ho tanterahana amin'ny 20 ny volana Febroary izao dia ny eny amin'ny kianja Namojatofo izany ary everitsika fa tsy miresaka zaridaina eto no tokony hametrahana an'izay olana izay everitsika fa tsy miresaka hoe fikojakojana na resaka hoe fa misy projet mandeha tsy misakana izany tsika kanefa koa tsika de mahafantatra ny hoe manatantara eo anatrehan'ny fanehoan-kevitra sy eo anatrehan'ny fampahafantarana ny zava-misy ho an'ny vahoaka ikanja Namojatofo io ary efa nisy fotoana teto amin'ny Miara-Manonja nefa nanazavantsika amin'le hoe tany amin'ny taona 5 amby 20 enina amby 20 any
dia efa nampiasain'ireo tompon'andraikitra marobe zay nanana ny fisehatra politika io kianjana mojatovy io ary dia saika isan-kerinandro zany tamin'ny andro ny SFFF ary dia nalalaka ny faneho-kevitra dia nisy solombamoaka naneho hevitra teo na dia tsy solombamoaka raha nompitarika fatatsika zany fampanao politika izy ireo fa nisy solombamoaka afaka naneho heviny teo amin'izany kianjana mojatovy izany tateorina dia fatatsika ihany koa fa nandalo teo reo faneho-kevitra politika samihafa indrindra ohatra ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny fotoanandro rehefa nitokana an'io toerano ikianjan'ny demokrasia ary dia nanova ny fomba fijery zany tateorina ny hoe azo atao kay ny maneho hevitra amina toerana malalaka mba ahafahana mifampitafa amin'izany voaka izany ary dia mbola tsapatsika izany tateorina fa nisy ny faneho-kevitra zay nataon'ireo mouvance telo tamin'ny fotoanandro nampalahelo moa zany dia nandatsana ny bomba lacrymogène andray aman-dreny président Zafelbera tamin'ny fandalovany teo tamin'izany fotoanandro zany tsarotsika zany tantara zany ka izany resahantsika zany ny hoe manana ny endriny ara-tantara ny toerana kanefa dia veritsika fa tsy ny fitondram-panjakana no ndeha hiditra ao anatin'izay mety ho fandrifandrika samihafa na fandrangitana samihafa ho ataon'ny olona izay mety manana osika zay problème amin'ny tatitra ho ataon'ny solombavam-baoaka zay ny amin'ny hoe sao dia azo olo reo ka hanahirana amin'ny fitondram-panjakana ny mahita an'izay na sao dia hoe hanahirana ho an'ny sehatra iraisam-pirenena no ahita ny vahoaka marobe miaraka amin'ireo solombavam-baoaka eninareo sy miaraka amin'ity miara-manonja ity ka ataovy zay tsy ahafahana manao izany dia tratra ao anatina zavatra manahirana raha zany eritreretin'ny fitondram-panjakana sy mitandro filaminana satria ny vahoaka ny solombavam-baoaka ny miara-manonja dia tsy amin'izany fomba fanaovana politika izany mametraka mandraka riva ny hoe ny fifanantonana amin'ny vahoaka dia fifanantonana milamina sy madio ary raha andehanantsika lavidavitra ary dia hoe ny fomba fanoherana mihaja ny fomba fanoherana zay mametraka ny hoe zava-dehibe ny asa samihafa eo amin'izay voatondron'ny lalàna na mpanantanteraka io na mpanao lalàna io na mpitsara dia zay le hoe opposition intelligente ka mbola tazomina trany izany fomba fanoherana zany fomba fanoherana tsy anaiky ho tafiditra ao anatin'ny fandriky ny hafa fa io no asakasaka zay mieritreritra fa mety hanao zavatra hafa mandritra zany taritra izany asakasaka zay mety mieritreritra fa ny fanakanana izany no mety ho fahombiazana na tsy hafahana mieno tsy hafahana voaka mieno ny tatra na asakasaka zay mieritreritra fa mety ny fanakatsakanana izany no vahaolana ka hampiramina izao mety olana ara-tsakafo izao na mety olana eo amin'ny vidim-panafody na mety olana eo amin'ny lafiny fitantanana ny jerama ohatra na mety olana eo amin'ny lafiny fiainan'ireo orinasa malagasy tahaka ny Herma tsy ny sisa na ny Chrome zay manana olona marobe amin'izao fotoana izao na hoe fanakatsakana izany no mety hitarika na hanome vahaolana eo amin'ny paramidy ohatra tsy mino izany isika satria maika hitarika zavatra hafa ny fanakana izany satria ambaratsika manakariva dia hoe vahoaka analikisa no avy hiatrika izany ka iveritsika fa tsy ny vahoaka analikisa vonina hiatrika izany akory no handeha hanovana fihetsika hafahafa dia mahazo tombony ao anatrehan'izany ny mpanao fihetsika hafahafa zay hilaina fahamalona ka zay ny antony mahatonga atsika mametraka mandrakarivo anatin'ilay fandaminana ny hoe ataovy ny azo atsika baditra eny anivon'ny distrika samihafa ary amtoerana zay voatondro hanomezana izay baditra izay ataovy zay mba azo atsika ihany koa mbola misy ny fivarotana polo io moa atsika zany de hoe natao mihitsy zay mba hazo ny rehetra zay polo ndray dia polo Miara-Manonja zay natokana ho amin'ny sarany zakany rehetra zany fa iny ihany koa de mampiseho am'le hoe misy hevitra ao anatintsika ao mba te hitenitsika misy hevitra ao anatintsika ao mba te hiandrandra zany fahafahana izany tsika kanefa de nohidina izany misy endrika am'le hoe mba te hiaina am'izany demokrasia tena izy zany tsika kanefa dia mitady akatony zany
dia amin'ny alalan'izany fihetsika rehetra izany dia manao akanjo isika zay ho an'izay manana fahafahana moa zany de efa samy mba niezaka ary tsapa izany tamin'ny fitsangatsanganana iny tsy de nianana ny hoe de fahefana be de nanahoana isika kanefa de zao nametraka ny hoe zava-dehibe mba hananana fanamina mitovy amin'ny alalan'izay polo miara-manonja izay ka misy zany reo toerana zay hanaovana ny fivarotana izany ho atsika zany zay mbola tsy nahazo polo tamin'ireny fotoana ireny na ho atsika ihany koa zay mieritreritra fa tsy ampy ny polo atsika zany de misy ny fandaminana ho an'izany zany amin'io sabotsy mialohan'izay zay hoentin'ny namana moa zany ny fanazavana samihafa amin'izay teboka zay tsara ho fantatsika izay ny hitondrantsika fanazavana ihany koa amin'izao miara-manonja izao dia ny fampitakafatra fampitakafatra trany amin'ny hoe amin'ny fotoana rehetra dia mila manaraka trany ny radio isika zany mila manaraka ihany koa tsika ny vaovao na fahitalavitra zay andefasana zany miara-manonja zany satria ndraindray ihany koa dia misy ny vaovao samihafa zay tsara ho fantatsika eny anelanelan eny ka raha ohatra ilaina ny manao an'izay miara-manonja izay ifampitam-baovao dia mino isika zany fa mba maraka izany ary ifampita zay vaovao zay isika menakavy satria manomboka tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary zay nanaovana lay firaisakina sy hoe iainga amina teboka isika de dikan'izay de hoe misy zavatra marobe ifamatoratsika dikan'izay de hoe misy zavatra marobe ifampiresahantsika dikan'izay de hoe misy zavatra marobe zay ametrahantsika an'izay firaisakina izay ka tsy nandalo tamin'iny ihany zany fa manomboka tamin'iny ary manomboka amin'izay iaonantsika rehetrarehetra dia mifampatoky isika ary mifanaja isika ao anatin'le hoe raha misy miantso dia mamaly ianareo ary raha misy ihany koa zay hoe tokony sehatra ifampijoroana sy ifanohanana izay dia mifampila isika menakavy ao anatin'izay satria dia firenena iombonana ary tandrazana zay hijoroana ity ka tsy avelantsika mandeha fotsiny amin'izao tsy avelantsika ho veravirain'ny hafa ary tsy avelantsika ho potika izany no hijoroantsika izany no hanaovantsika ny fiaonana samihafa zany ao anatin'izao ka fiaonana fanotelony zany zao tanterahana izao inona moa ny fiainana voalohany de fiainana voalohany de hoe tamin'ny alalan'ny tatitra izay efa nataon'ireo solomavomboaka reo zay nitety faritany faharoa de tamin'ny alalan'ilay fitsangatsanganana zay efa miara-manonja izy taty aoriana ary mandray anjara mavitsika ao anatin'izany miara-manonja zany ny solomavomboaka ary fanotelony zany io amin'ny sabotsy io inona arak'izany raha marobe reo ray aman-dreny zokiolona nanantona izany fitsangatsanganana izany dia isika tanora dia tsy ho latsa-danja ao anatin'ity fiaonana amin'izay solomavomboaka zay zany no fanazava-kevitra zay zany no famitinana an'izay mety hoe tsara ho fantatra mandritra ny fiaonantsika amin'ny sabotsy faharoapolo ny volana febroary io fa efa vonona raha teo moa reo namana zany zay mbola hitondra ny faneho-kevitra amin'ity miara-manonja ity dia atolotsika azy ireo ny fitenenana dia manatitra ny fiarabany antsika rehetra indray amin'izao maraina izao ary manao kompatanana ho antsika rehetra zay manaraka nyity fandaharana miara-manonja ity jour J-3 atsika androany zany hoe raha amin'ny sabotsy no anaovana ny tatitra ataony solomavomboaka eto amin'ny renivohitry ny tany Madagasikara dia jour J-3 mitsika zany mialohany tondrako ny fandahany famakafakana sy ny message zay tiana ho ampitaina dia aleo aloha tsika ianao ny namana Guy Maxime zay efa ao anatin'ny antso ataroby ao anao ny fitenenana namana Guy Maxime dia faly miara-batsika rehetra manaraka indray ny fandarana miara-manonja ary misaotra ny solomavomboaka anitra Razafinanantsoa manome ny fitenenana ny omaly dia fandratsika fampisesilany ny fanambarana zay ataon'ireo manohy fanjakana manoloana ny hetsika zay efa niomaniny solomavomboaka enina menadaha
iarahany amin'ireo mpanentana ny Miara-Manonja ny fanoherana mihitsy eto Madagasikara izay manana ao amin'ny asabotsy zao any. Voalohany indrindra tiako hitondrana ny anjara fitenenako dia fantatsika loatra hoe tsy tonga ho azy zany rehetra zany fa nentomboka indrindra tamin'ny olana ara-pitamtarana amin'ny ankapobeny ny firenentsika. Fantatsika hoe raha ny scandale verimberina nandritry ny rotaona ny fitambaran'izao régime rajoely zao dia ny sesilany ny verimberina ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. Fantatsika fa misesilany ny verimberina ny fanitsakitsahana ny lalàna manakiry eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny omaly zao dia aretsika ny makasika ny raharaham-pitsarana izay natao ny Andriamatoa Roly Mercia izay raha ny fitoriana voalohany dia tsy misy mihitsy tokony hitanana azy amin'izao tsika miteny izao. Fanagaga dia i Roly Mercia izay ataoko hoe tao anatiny fantsoram-po izay honnêteté marary izy dia mba ny lavonjy ny fianakaviana dia tena tapanetretena no naramperahana an'izany anaovany an'ilay taratasy ataontsika hoe fitondrana fialan-tsiny fifonana raha izay ny nambarana azy dia ampika loatra fa misetriny zany dia azo enim-bolana indray Roly Mercia un mandat de dépôt fofao. Siza mola eo ambadika ilay raharaha fa dia tolonika eto andrany satria tsy manino zany ela loatra no iso miaina ao anatin'ny fanaparam-pahefana ity olona anankiray ity satria dia super président mihitsy reto Madagasikara no resahana dia Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Super président satria maninona dia mampiasa ny fitsarana amin'ny tompontsony, mampiasa ny folanindà, mampiasa ny gendarme, mampiasa ny polisy amin'izany tompontsony zany eto amin'ny firenentsika ity. Tononika izy andrano satria mampatsika loatra ny ataontsika hoe raharaha idirany zany olona zany eto anivony ty firenentsika ty ary fihiziny avokoa zatra rehetra ary na flot de public azy azo ambara fa izy no fe azy. Mampalahelo ny Roly Mercia satria dia marary amin'ny maha-olona tsotra, maha-olom-pirenena tsotra amin'ny maha-olombelona dia matsiaro ny hoe fa dia maninona loatra no dia tonga amin'ny toerana toy izany. Herin'ny vola ve, ny herin'ny tanjaka ve dia mahatonga raha toy izany na dia ny aradia sy tany aloha dia ty aoriana dia izany zatra misy. Tsy resaka ako ny raharaha golden gate dia naneho ny Saint-Pidoa ny heviny maly ihany koa dia ny hoe tsy azo ekina tsony mihitsy amin'ny fampiasana ny fatitsiranana ny mpiasan'ny fatitsiranana ho fitaovana politika ao amin'ny tombotsoa manokana. Ampifandraisako zany raha zany satria fantatsika loatra hoe raha ny raharaha golden gate dia mbola ireo izay ombenombeny ambaratsika fa ny petit poisson na ny pirina no miditra amponja fa ny ramo dia reto gros poisson amin'izao dia miriry mihitsy mampiasa ny fahefany sy ny volany satria super président tany ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Andretrarehetra zany mba amin'ny scandale no resantsika sy vaovao amintsika koa
fa maneho ny heviny ombenombeny na ny mpianatra eny université voatsela koa médecine fantatsika ny mpiasam-bahoaka paramède fantatsika fa ny maly any koa dia misy ny etika nataony mpianatra université ny fotovolony ambetareko zany tokolasitokoamy lazatsika na hoe tena tsy mandeha tsy mihitsy ary tsy mihodina araka ny tokony izy ny fiainam-bahoaka mandeha araka ny tokony izy satria raha vao misy ny faneho-kevitra karalana toy zany dia avy hatrany dia tonga raha beboty tonga ny matanjaka mifeha andrainy faneho-kevitra makalalana reny zay no mahatonga ny Miara-Manonja dia tsy mba kivy mihitsy ary tsy memotra aloana zany zavatra mitranga rehetra zany eto amin'ny tany sy ny firenena dia zany andany amin'ny Miara-Manonja sy ny solombavambahoaka sy ny famerana amin'izao tsika miteny zao ny manao ny hoe fangahy ianareo tsy teo miderana teo aloha tsara ny asiana fanamarina eny hoe ny teo aloha dia fantatsika loatra fa naongana Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 2021 ombenombeny leto mitondra amin'izao fotoana leto zao dia maneho hevitra hoe fangahy tsy afaka miandro fifidianana fangahy tsy azo ataony mandala manaja ny hevitra tsy mitovy eto amin'ny firenena fangahy tsy azo atao ny miandry ampatinina hiatrika fifidianana dia mialatsiny fa tsy ny régime ara-joelona mihitsy no anome lesona ny fanehoana amin'izao fotoana izao raha toy ianareo ka nieritreritran' izany tamin'ny 2024 fa ho an'ny tombotsoa ny firenena dia tsy tokony hisy ny korotanana tsy tokony hisy ny fifanonana raha nieritreritran' izany angenareo dia tokony mianjo ny 2024 ny ady hevitra eto dia mbola tsy ahivana foana ny amin'ny hoe tsy mitady korotana ny Miara-Manonja tsy mitady korotana ny solombavambahoaka day anao tatitra ny famerana izay mijoro amin'izao tsika miteny zao dia mitady fitoniana ara-politika mitady fahalalana afaka hiteny mitady fahalalana afaka aneho hevitra mitady fahalalana afaka hivondrona amin'ny tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena izay no tadavitsika dia nisy ny demokrasia tena izy eto Madagasikara etsy andany moa dia fantatritsika loatra ny fanambarana nataony saiky fakomaliny tsy misy demokrasia occidentaux zany eto fa demokrasia l'africaine ka dia ny vola sy ny basy sy ny beboty no hiatrikatsika zany amin'ny asabotsy ho avy zao tianaovana azafady fa ny vahoaka malagasy dia na orinona ny malalaka ny faneho-kevitra ka dia izahay zany Miara-Manonja dia aza matahotra ianareo solombavambahoaka enina menata fa aoriananareo zay satria zany no takitsika amin'ny ity taona 1 dia nisy ny fanoherana zay ekeny lalàna isy ny fanoherana zay afaka hianteherany malagasy rehetra dia isy ny fanoherana zay ahafahany malagasy mahazo antoka fa foana ny fitampanana kaporaraka ahafahany malagasy mahazo antoka fa azo ny anjapazana azo ny anteherana ny fanoherana eto Madagasikara ka na oinona ary ombenombeny raha ny solombavambahoaka Andrazafy Manantsono amin'ny teny ity matetika dia hoe efa mifono vy zay dia tsara ny alalanareo fa tena mifono vy zay ary ho avy eo zay rehetra amin'io andro io miaritra isika vahoaka malagasy na ho misinina dia hiaretatsika ny zava-mitranga eo fa tsy maintsy azontsika
tsika Ambojatofo. Hitantsika moa ny fanambarana natao ben'ny tanàna ny omaly ihany ny makasika ny kianja n'Ambojatofo any anaty Facebook ny lehilahy no maneho ny heviny. Amiko tsy tokony andraikitra ny olona toy izany, tsy mahasamby sy vahoaka andeha matoa ben'ny tanàna fa dia any anaty Facebook izy no maneho ny heviny amin'ny hoe efa lasa parka botanika ny kianja n'Ambojatofo. Dia apatsiro ny tona andeha matoa ben'ny tanàna fa andeha matoa rajoelona fo nisy ben'ny tanàna dia nitokana an'io kianja io ny 17 janvier 2024. Tokanan'io mba ahafahana maneho hevitra manjavam-potoana izany no tokanan'io mba ho symbole anankiray fa hoe misy ny demokrasia arotsarivoka itona fa izy tamin'izany fotoana izany no miteny fa ny hoe tsy azo ekena intsony tsy sin'ny fahalalana miteny, ny fahalalana maneho hevitra, ny fijoroana amina hetsy-bahoaka toy ireny tamin'izany vanim-potoana izany. Dia nitokanana izy. Ary ny faha-enimpolo taona ny fankalazana ny fahaleovantena Madagasikara dia nitokanana ny stèle ho an'ny professeur Safy izay fantatritsika loatra amin'ny tantara. Ny fambolena demokrasia teto Madagasikara dia anisany izy no midasika an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka amintsika izany dia mipetraka izany symbole izany. Amintsika dia tantara tsy azo kosehana izany. Fa dia mipetraka ho kianjan'ny demokrasia ny kianja n'Ambojatofo. Dia miala tsiny amin'ilay ben'ny tanàna fa na isy na tsisy ny fanomezana alalana avy aminy izay tsy tokony hisy akory satria ny kianjan'ny demokrasia maneran-tany any place de Bastille izany naiza dia azo anehoan-kevitra amin'ny fotoana rehetra, na olon-tokana, na vondron'olona vitsivitsy, na fikambanana vitsivitsy, na vahoaka dia afaka manao an'izany eny amin'ny toerana rehetra momba ny demokrasia maneran-tany. Ka ny antso avo ataoko amin'ny vahoaka malagasy dia izao ny hoe tsy misy mafitsoraitra ny sotro izany fa ampazotoana noho ny tanindrazana, noho ny firenena, no hijorotsika amin'izao miteny izao. Tosona ny tenin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny amin'ny noho ny tombotsoana ny matoa marika ravalomanana. Andeha matoa marika ravalomanana dia olo-pirenena toy ny olo-pirenena rehetra ary manana sata feno amin'ny mahafilohan'ny fanerana azy eto Madagasikara. Satria dia kely ny lalam-panorenana izany mahafilohan'ny fanerana azy izany. Ka rehefa ekely ny lalam-panorenana ny mahafilohan'ny fanerana azy dia anisany ao anatin'ny vatabe ny fanerana eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Ka tsy amin'ny tombotsoany manokana no hijoroany rehetra fa ho amin'ny tombotsoan'ny firenena no resantsika eto. Ka aoka hazava ny adevitra dia bendoana fa ny vahoaka malagasy ao anatin'ny farimpanenina, ao anatin'ny faritra 2020 no efa kivy reraka rovana manoloana ny fitampanana tsy mandeha makany ny tombotsoany amin'izao vanim-potoana izao. Dia hitantsika eo moa ny fanambarana nataon'ny CRGN fa dia izy no hifandona amintsika raha izay no teneny. Dia tsy mitady fifandonana izay fa ny zavatra tadavilay dia ny fanomezana anay alalana ankitsim-poa aneo hevitra, hitondra ny hevitray ary ho fantatra izao tontolo izao fa ny malagasy dia tsy manaiky-tsony ao anatin'izany fangejana na ankolaka amin'ny vantana, tsy manaiky-tsony ny fandrobana ny harem-pirenena, tsy manaiky-tsony ny kolokolo misy eto aminy, tsy manaiky-tsony ny fitsarana amin'ny tongilana, tsy manaiky-tsony ny fitantanana gaboraraka, tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lampanorenana, tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lalàna manan-kely. Dia hitantsika fa ny fanendrena ny gouverneur fotsiny ohatra dia fantatritsika fa manitsakitsaka lalàna izany. Dia izay tian'izy rehetra atao mba koavany ny volam-bahoaka, mba koavany teti-bolam-panjakana dia manao izay taniny kibony ny fitondrana dia tsorona fa tsy manaiky amin'izany misy olom-bavam-bahoaka,
mivondrona ao anatiny antokotiko Madagasikara sy manaiky an'izany ny olom-pirenena manao politika na manao gazety mivondrona ao anatin'ny Miara-Manonja sy manaiky an'izany ny mivondrona ao anatin'ny fanerana sy manaiky an'izany mivondrona rehetra any anatin'ny panorama sy misy manaiky an'izany ny vahoaka malagasy izay mieritreritra ny hoaviny taranany mieritreritra ny hoaviny no amin'ny ampitso ka dia izay no hijoroantsika ambarako etona fa ary mafisika fa tsy mifampatahotritsika ary tsy mifampiororo ihany koa fa samy zanaka malagasy mifono vy koa ny avaty amintsika dia miatika izany ampitonena ny atrentsika an'izany tsisy erisitra tsisy fifandonana fa dia tonga maro be tsika ary fantatra fa ny faritra rehetra amin'izao tsika miteny izao dia efa miomana hiatrika an'izany fiaonana izany dia ho an'ny tanindrazana izany rehetrarehetra izany ho an'ny firenentsika izany rehetrarehetra izany dia masina tokoa ny firenentsika zay namany no anjarako indray miteny an'io dia fa dia makasitraka makatelona anitra razafy manantsoa omekanao avetrany ny fandraisam-pitenena. Dia isaorana ny namana Guy Maxime izay niditra tamin'ny antso taroby teo ary isaorana ihany koa izy tamin'ny faneho-kevitra izay nataony teo. Araky ny voalazantsika moa izany dia raha misaboto izao no anao ny tatitra eo amin'ny kianjana Ambozatofo ny député Lanis voafity teto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Jour J-3 no araky ny noteneniko teo dia mivonona amin'izany itsika rehetra izahay sy ny mavim-bahoaka eto amin'ny Miara-Manonja ary indrindrandrindra ianareo vahoaka izay anaovanay tatitra io moa izany dia mahatonga resa be ary nisy resa be foana io hatramin'izay satria raha nanao an'ireny tatitra reny izahay tany amin'ireny faritra izay nilazaina fa tsy nalany anay ireny dia noenjehana nitenenina izao fiteny zavatra tsy fitenin'ny olona any ivelany izany satria ny antony dia izao ao anatin'ny lalàna velona eto Madagasikara na anatin'ny lalam-panorenana tsy misy mihitsy ny milaza hoe nisy olom-bavim-bahoaka ny Madagasikara dia tsy mahazo manao tatitra any amin'ny toerana tsy nalany azy. Tsy isy lalàna milaza an'izany hoe raha ohatra ianao ka lany taria amin'ny circonscription anankiray dia tsy mahazo mandeha manao tatitra any amin'ny toeran-kafa izay tsy nalany ianao. Fa io moa izany dia zavatra miforonona ary zavatra ny tompon'andraikitra eto Antananarivo ny seg no namorona an'ireny zavatra teny voalohany ireny dia lasa influencé daholo izany hoe ny tompon'andraikitra any amin'ny toerana samihafa any na eto Antananarivo dia lasa mirona any amin'ilay hevitry ny seg dia eto izany miteny hoe reny ilay zavatra hoe mamandalitra ary mianduire en erreur ny vahoaka izay taizaina satria ny mpitondra fanjakana no voalohany tokony mitaizan'ny vahoaka aloha ary mampafantatra ny lalàna indrindrandrindra fanajana ny lalam-panorenana sy fanajana ny lalàna velona kanefa le zavatra omeny mihitsy no hafa raha ohatra moa izany any ampianarana no mampianatra zavatra ohatr'izany dia tonga dia indray kilasy tsisy afa-panadinana satria zavatra diso no ampianarana dia izay zavatra izay no lasa taritina hatramintsika amin'ny teny izao dia iny fatotry ny teny nataony iny moa izany ny Andriamatoseky tamin'ny 12 novembre 2020 izay nilaza hoe any amin'ny toerana nalany nareo manao tatitra dia avy tokoa izay amin'ny angady sy ny arona ny programa efa natao foana hoe rehefa vita ny fitetezana faritra dia ho avy eo Antananarivo tsika anao any tatitra ny vahoaka ny Antananarivo ary ny tokony tsoadiny dia nanao teny maneso iseg ary adino fa ny akamarony ny député Tim ny député mpanohitra nge ka lany eto Antananarivo na eto amin'ny renivohitry ny renivohitry Madagasikara Antananarivo renivohitra zany na any Atsimondrano Avaradrano Ambohidratrimo Arivo Mamo Antananarivo daholo zany rehetrarehetra zany ka io le miteniteny foana io satria le inona moa zany le ara-tsi-panahy sy le maramara saina no mitondra an'le teny
de lasa miteniteny foana de voafatotra ohatr'izay tsy voavoalohany saiko no miteny zavatra ohatran'ireny fa ifa imbetsaka ary reny zavatra reny le tenena hoe reny le mampisilifatra ary mampilisatra le filoham-pirenena isaky ny mandeha reny moa ny olona tokisany sy omeny fahefana goavana be satria ny famatotra be loatra tamin'ny zavatra maro dia akory atao fa de mizaka an'izay le vahoaka ohatr'izay ihany koa le ministry ny serasera zay mampijabaka lava ny filoham-pirenena ohatra ny talehan-serasera ny presidansa ihany. Ny zavatra tiako apatsahivina dia tamin'ny herinandro ambony iny raha ohatra ka nikarakara ny reny fisangatsangana teny Merikasina reny ny Miara-Manonja dia nanomboka ny vory de nanomboka nanao an'izao teny rehetrarehetra zao zay tompona ndraikitry ny mpitandro filaminana tsirairay nanomboka tany amin'ny prime ministre aloha de nampatsiahy hoe ajao ny safidim-bahoaka manakorotany ny sinsisa fa ny mpitandro filaminana koa ny tompona ndraikitry ny mpitandro filaminana de tonga de nandaha mihitsy hoe nareo de mpanakorotana mpanelitsao andray ny andraikitray zay koa nefa de tena hoe déterminé satria fitsangatsanganana no atao de hosakanana de lazaina fanakotana zany hoe ny jugement a priori zany hoe tonga de mieritreritra zavatra ratsy alohan'ny fotoana de tonga de hoe ny anakana ihany no anatin'ny saina natao tao zay fomba rehetrarehetra zao tsy siny ny fitsangatsanganana iny eny hatramin'ny antsotsay izay natao tamin'ireo olona hitsangatsangana ary ny andro niny fitsangatsanganana iny kanefa zao manoloana ny détermination sy ny conviction ny Miara-Manonja ny mpitarika sy ny vahoaka rehetra dia nieritreritra ihany ny farany ny commandant gendarmerie hoe azo atao ny fitsangatsanganana kanefa ny préfet de miteny hoe tsy azo atao ny mitsangatsangana tsy azo atao ny manao hevitra politika tsy azo atao zao lasa ridicule be le hoe tsy azo atao mitsangatsangana satria misy famorim-bahoaka raha manifestation publique reny lasa ridicule le zavatra motif sy zavatra nyresahana teo dia am'ty ndray mitoraka aty zany de iverina ndray zay ny zavatra mahasamihafa anazy fotsiny de zao andro tamin'ny lahatsinainy zay no nyteny hoe tafapetraka soma tsara ny fotoana ny taratasy sady nanondro ny fotoana sy ny toerana nanaovana le tatitra dia androany alarobia mbola tsy niteny aloha amintsika miteny zao ny préfet hoe inona no fanapa-kevitra nataony ny talata tsisy resaka androany tsika mino fa tsy maintsy hiteny izy androany ary hiteny izy hoe na amory ny OMC ohatra ny nataon'ny prime ministre hoe namory ny OMC de zao fanapa-kevitra izy andray any fepetra sy ny andraikitra tandrifiny azy ny mpitandro filaminana dia tsy maintsy zay ihany koa no tenen'ny préfet androany kanefa na inona zavatra ho teneny eo dia efa tongotra ambiandakana koa ty satria tsy misy ambony lalàna eto indrindra fa na ny préfet de police ary ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona amin'ny feny sombam-bahoaka no mametra hoe manao tatitra ianareo rehefa vita ny fivoriana ary anjara andraikitrareo zany zo ho an'ny vahoaka mifidy anareo ny malala ny tatitra zay nataonareo tao amin'ny antemera-pirenena nandritra ny fivoriana farany nataonareo fa adidiny solombavam-bahoaka kosa ny manao tatitra zany hoe zo sy adidy ka raha ohatra ka hiteny hoe tsy mahazo nareo sanatry ny vava efa fatapatatra ihany mety ho tenen'ny andriamatoa préfet eo dia zay efa mihoatra n'le conviction nentina nandeha natsangatsangana ihany izy io le détermination ohatra niny zavatra nataonay tamin'ny fitsangatsangana ny Merikasina ihany io tsy mangataka alalana amin'ny préfet izahay tsy nangataka alalana fa nametraka kosa taratasy fampahalalana na fampafatarana fa anao tatitra izahay nameny ny ora sy ny toerana nanaovana ny tatitra noho izany tsy miandry valiteny avy amin'ny préfet izahay tsy miandry instruction avy any amin'ny préfet izahay fa izay de olo-dehibe tompona andraikitra ary mandray ny andraikitra anay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka fa indrindrandrindra mandray ny andraikitray manandrify anay amin'ny filaminana sy ny zavatra ho atao rehetra ny zavatra tadiavinay fotsiny no andrasanay amin'ny mpitandro filaminana dia ny encadré an'io hetsika io tatitra io satria mpitandro filaminana atao hiaro ny vahoaka ianareo fa indrindrandrindra mpitandro filaminana
anome tanana ny solombavam-bahoaka rehefa tonga fotoana ilan'ny solombavam-bahoaka an'izay. Ka eo zany mba tsy ho fandiso ny eritreritsika satria tsy fifandry ina moa zany voteny anazy tsy affrontement no tadiavinay sanatria mivavy tsisy mitady an'izany eto tsy ho zay mihitsy no tadiavina anao tatitra ampilaminana miaraka amin'ny vahoaka tonga ampilaminana ary averiko eto le zavatra nytenenina omaly hoe izainge de manao le atao hoe opposition intelligente ny isan'ny olona marobe tonga eo de efa amaritra an'izay opposition intelligente reny efa nahita ny sombonytsika tany Amerika Atsimo tsy dina hevitra iny efa mihoatra lavitra efa tena mihoatra lavitra an'le isa amin'izany opposition intelligente zany reny isa tany Amerika Atsimo reny efa mihoatra lavitra indroa intelo inefatra eny le isa zay tadavina amin'izany opposition intelligente zany ka ny andrasanay amin'le mpitandro filaminana de le hoe anao an'le baïonnette intelligente zany hoe tsy ampiasa ny fitaovana eny am-pelatananareo indrindrandrindra ny basy tsy ho atodika roa aty amin'ny vahoaka zay eniny tatitra fa ho atodika roany aminareo ny dikan'izany tsy ampiasa an'le fitaovana ianareo zay no dikan'le hoe baïonnette intelligente ary averiko eto fa fahendrena lehibe zay zavatra izay ary mahasoa ny firenena asoa antsika rehetra ny fanaovana zavatra na pahavurana erreur kely fotsiny tadidio izay fa dia atonga zavatra zay tsy voafehanareo intsony ary anenenana tongotra matanana anenenana tongotra matanana vahoaka ireo foule ce sera une foule gestion na foule zany no atao na ianareo na izay dia mino fa samy eno ny feon'ny fieritreretany daholo na ny tompona andraikitra zay amebaiko na mpitandro filaminana zay homaina baiko nefa za mino fa tsy tody amin'izany tsika satria opposition tsy violente izahay tsy misetrasetra izahay tsy maherisetra izahay marina fa rehefa miteny izahay dia masika amin'ny fitenenana sévère strict hientitra amin'ny zavatra zay tenenina eto satria tsy tsitsinay hiteny ianareo amin'ny zavatra zay mitranga rehetra satria manososy ny lalam-panorenana manososy an'le vahoaka ka mandeha ny fanontaniana hoe misy mandefa message hoe hono ary maître ianitra fangamo tsy maintsy manao tatitra ianareo de mamaly amin'le fanontaniana mipetraka reo hoe ye tsy maintsy anao tatitra izahay satria ny tatitra zay lazaina dia ny lalàna sy ny lalam-panorenana no mametra an'io tsy izahay no namorona tsy izahay no te anao tatitra fotsiny ohatr' zao fa izay no adidy tsy maintsy ataonay amin'ny mahasolom-bavam-bahoakanay zay le fanehoana n'le redevabilité aminareo mifidy anay amin'ny vahoaka ny fidy anay zay le tamberina andraikitra ataonay adidinay tsy maintsy ataony solom-bavam-bahoaka fa manaraka an'izay tsy maintsy manao tatitra izahay ary ny fanontanianareo de hoe afa maninona ny tsy maintsy eo ambojatovo efa atao anaty programanay hoe anao tatitra eraky Madagasikara izay de eto Antananarivo no maranana an'io tatitra io atao anaty programa zany ary ny toerana de efa samy nieritreritra daholo hoe arianana fa zao aloha zany satria boriboritany voalohany misy ny tenako dia santarina ao amin'ny boriboritany voalohany eo Ambojatovo satria boriboritany voalohany Ambojatovo sanatria mivava moa zany ho sakananareo satria any anaty Facebook ny be ny tanàna moa zany no lazainy olona fa mamaly mbola tsy mamaly koa moa zany fa manao insinuation manao teny ankolaka hoe ho atao parc botanique io hoe Ambojatovo io hoe de gaga mihitsy tsika hoe zay le fomba fitondrana eto hoe fitondrana anaty Facebook fanapa-kevitra anaty Facebook communication anaty Facebook tsy misy valiteny ara-dalàna tsy miatrika zay le misy tsy fahasahiana tsy fahaiza mitondra fa manina raha miteny mivantana mandray fitenenana de miteny fotsiny tsy amelanareo zay andeha Ambojatovo fa zao ny antony le kianjana Ambojatovo de lasa nataonay parc botanique sinsisa za tena anisan'ny tian'izany parc botanique zany fa le kianja le efa ni-inaugurena sy nomenareo anarana hoe kianja démocratie nasiana ny stèle ny président Zafy Albert
no lasa tao ohatr' zany indray de gaga daholo na ny olona ny ivelany ihany na ny olona eto Madagasikara rehefa hitady zany kianjan'ny demokrasia zany any anaty Google nge raha mitady hoe kianjan'ny demokrasia tonga de mamaly izy io Ambohijatovo e. Fa raha iresaka ianao parc botanika de any Tsimbazaza any amin'ny Tsimbazaza ao amin'ny parc Tsimbazaza zany. Mety ho tsara le eritreritra tsy any le olana fa le finiavana mihitsy animba n'le hoe kianjan'ny demokrasia zay zavatra zay no tiako ho resahana. Ary fampatsahivana fotsiny anany teneniko hoe taloha taminareo nanao an'le fetsoana olona sy tondrana vahoaka teo amin'ny 2009 reny adinonareo fa tsy nisy koa reny na dia autorisation satria tsy député nanao tatitra no nentinareo teo fa hoe ndina ny ainao manjerinareo de nitarika avoaka teo tsy nisy autorisation préfet zany tam'izany ho be ny tanàna satria nampahafantarina hoe be ny tanàna ny tenan'ny Andriamatoa président république am'izao fotoana zao de tsy nisy autorisation na fanomezana lalana avy amin'ny be ny tanàna satria ny tenany ihany sady juge parti fa tsy nisy autorisation avy amin'ny préfecture zany de aza manao ririndasa tsy tsarona e. Zany zavatra zany mila patsahivina indrindrandrindra ho an'ny tanora zay tsy malala an'le tantara sy na hoe manadiniko ho an'ny olo-dehibe zay niainan'izany tamin'ny 2009 zany. Ny resaka hoe tsy maintsy anao tatitra hoe fa maninona tsy maintsy atao eo Ambohijatovo. Tsy maintsy atao eny Ambohijatovo le izy satria zao tsy ny tatitra tsy eny ambony ainao manjery no atao rehefa ianao tatitra amin'ny vahoaka mifidy. Mila mifanatry tava ary mety misy mihitsy ara famaliana fanontaniana ihany koa. Zay no anao fanaovana tatitra ho an'ny solombavambahoaka. Tsy eny ambony radio izy no andehanao tatitra hoe zao ry vahoaka zao no zavatra fivirinana ataonay teo. Fanomezam-baovao no ataony eny amin'ny ainao manjery. Fa rehefa manao tatitra dia fanatrika amin'ny vahoaka. De hiteny hoe fa manina raha atao any amin'ny toerana kely indana ataovy any amin'ny trampokon'olona analakely ataovy any amin'izao zany aloha de tonga de mea hoe trampokon'olona zany aloha de kely ngamba ny olona firy no ampidirina ao zany vahoaka n'Antananarivo firy amanalinalina ny olona nifidy anay amanalinalina ka tsy ho an'olona vitsikely no anaovana an'le tatitra fa ho an'ny vahoaka n'Antananarivo na ny tsy nifidy ary na ny olona mandalo ary na ny olona tsy mipetraka eto Antananarivo ary afaka mianao ny tatitra daholo. Le tatitra tao mikasika ny fivoriana tao amin'ny antemeram-pirenena fa misy ihany koa raha-pirenena satria fantatritsika tsara fa manara-maso ny fahefanam-panatanteraka ny solombavambahoaka ka mino fa azony rehetra amin'izay le fa manina manao tatitra. So misy mieritreritra mantsy any misy miteny any hoe nareo de mila kisy nareo de mila vany zay le izy ary zay le règle du jeu e. Sesina ady hevitra fa le lalàna no manery anao tatitra, ny tatitra tsy maintsy atao amin'ny fanatry tava, raha atao anaty trano kely le izy tsy omby ny vahoaka ary misy fifanakaloza-kevitra ao anatin'izay. Ny toerana mazava tsara azonay natao tany amin'ny toeran-kafa io fa le tenin'le saigy mihitsy mantsy no arahanay io satria zay opposition endry dia mora mandray lesona ihany koa dia atao zay. Ny ao anatin'izay ihany koa mety le fotoana no hoe lasa loha satria inona le antony. Rehefa nanaovanareo antso zay tamin'ny tsangatsangana tamin'ny herinandro tsy afa-po na izahay nikarakara na ny vahoaka zay te hitsangatsangana tsy afa-po satria nisy zavatra tokony ho natao nafinaritra. Lasa kabary politika natao nandritra ny fitsangatsanganana. Tsy afa-po tsy maintsy anao tatitra izahay ary tsy maintsy miona amin'ny vahoaka n'Antananarivo satria no tapahinareo ny MBS amin'ireo canal satellitaire. Azadino zay. Provocation natao fitondrana ngereny ary manosika anay anao zavatra hafa. Ianareo nge ny manery anay na prisika anay ary natonga anay nandray fanapa-kevitra hoe andao ary anao tatitra isika satria notapahanareo ny MBS amin'ireo canal anankitelo. Gaga moa zahay hoe contrat entre ny MBS sy ny canal plus sy ny parabole sy ny Star Times
no idirany fanjakana idirany ministera ny serasera amin'ny alalan'ny DLC dia atao fitaovana politika le fitsarana. Io samy mahay io daholo io lalàna io tsika samy mahay inona ny zavatra mitranga ao amin'ny fitsarana fa ny ao amin'ny fitsarana miteny hoe monsieur déclaré incompétent amin'ny zavatra ohatr'izany any cour d'appel. Fantatritsika tsara ny dikan'izany fa dia tapahanareo aloha izao dia tapahanareo zavatra tsy mety na ny fomba fitoriana nataonareo ary fa tsy nasako ianareo tonga dia nanapaka avy hatrany ny MPS fa anyerinareo akoatran'le ordonnance izay navoakanareo dia ny zavatra ataonareo zao dia manao antsojay mampirisika an'izao olona rehetrarehetra jivala tsy vanina zao, manao brouillage, manapaka ny jiro, manapaka an'izay azo atao, manao an'izao fanimba-tsembanana rehetrarehetra zao. Fa mba nitsaina tanteraka zany ve ny olona atao hoe démocratique zany, mba menatra, tena mba menatra, fa mirefarefa amin'ny tany loatra ianareo. Eto moa za tsy mba nisany hoe hiady amin'ny mpanao gazety zany, fa variana amin'le mpanao gazety milaza hoe mpanao gazety matianina aminareo, matikanina moa zany. Manao foana miteniteny foana mirefarefa amin'ny tany mitondra le mpanao gazety any amin'ny farany ambany mihitsiny amin'le asany. Ampiakaro ambonimbony zareo le niveau fa mampalahelo satria métier noble zany asana fanaova gazety zany. Métier tena noble ary zany hoe 4e pouvoir zany asana fanaova gazety zany hoentinareo midina ambany dia ambany. Alasa atao fitaovana politika ohatra ny fitsarana, atao fitaovana politika ohatra ny mpitandro filaminana. Dia ataonareo ohatr'izany koa le asana fanaovana gazety. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia mampiantso hoe nareo mampiantso an'Andriamanitra satria ianareo dia manao an'Andriamanitra tsy misy. Zay kosa nefa ny telefona hoe izahay mino an'Andriamanitra, izahay manankina ny fiainanay sy ny zavatra ataonay rehetrarehetra amin'Andriamanitra. Eto moa zany namana fidèle efa ny telefona hoe misy an'ireny chaîne de prière atao isakiny amin'ny 5 maraina reny miady amin'ny devoly sy ny satanitsika. Tena miantso anareo voaka malagasy mihitsy isika kristianina hanao an'izany fiaraha-mivavaka, fanaova an'izany rojo-bavaka zany. Misy manao ny amin'ny 5 maraina fa itsika koa malalaka hoe na amin'izay ora mapety antsika ary afaka mifampiteny hoe andao tsika rojo-bavaka amin'ny 7 alina. Efa nataontsika zany ary nahitantsika valim-bavaka zany. Nisy tamintsika nandohalika miady amin'ny satanitsika izao. Nisy tamintsika nanao fivadikanina izay mavita manao an'izany daholo. Hoentintsika ambavaka ity zavatra ataontsika ity raha misabotsy. Ady amin'ny satana no atao. Ary fanavotana an'ity firenena ity zavatra ho ataontsika. Isaorana daholo ianareo rehetrarehetra izay manao an'izany fitondranam-bavaka, mivavaka, mandohalika, manao fivadikanina rehetrarehetra zany, zany rojom-bavaka zany. Fa indrindrandrindra ianareo rehetra izay mivavaka ao anay, mitondra anay am-bavaka, mankasitraka, tena mankasitraka. Henon'Andriamanitra ny vavakiny maro ary ny vavakiny mino. Henon'Andriamanitra ihany koa. Izy tsy mamanana fijery ambony fa mijery ny ambany izy. Ary sitsika mino fa misy Andriamanitra miaro. Misy nge mifofony ainay fantatrareo zany. Ary ao anatin'ny fitondrana misy. Ao anatin'ny fitondrana io misy olona mampirisika an'izany. Efa hitantsika nge reny zavatra navoaka tany anaty radio reny. Izay moa zany anaovana sinema hoe natsona any gendarmerie koa ny mpanao gazety satria misy an'izao. Tsy zany fotsiny dadiavinay fa raha ohatra ka tena marina sincère ianareo, mora hita ny olona nanao an'ireny menace de mort anay reny. Reny manao incitation amin'ny assassinat sy au meurtre reny. Misy zavatra maro be mitranga. Fa tsy zay fotsiny. Fo ia hoe so mieritreritra koa nefa nareo hoe zay koa tsy mba manana olona ohatr'izany. Fa zay sanatria mivava tsy apriska olona anao an'izany mihitsy. Sanatria mivava dia sanatria mivava. Izahay mananatra no ataonay ary manakana ny olona tsy ho tonga amin'izany zavatra any. Fa aza mapriska an'le olona kosa ianareo. Aza mandrangitra an'le olona anao tsy fanao ohatr'ireny. Ny vava samy manana, ny olona samy manana, ny toe-tsaina samy hafintsika. Tsy ohatra nareo izahay. Tsy ohatra nareo izahay. Kanefa le olona anay koa, ary mety tsy voatery olona anay koa, mety tsy ho voafehy ihany koa amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa izay dia mbola manentana foana hoe tsy miditra amin'izany zavatra atao zany. Zany hiditra amin'izany fifanandrianana. Na
affrontement zany tsy miditra am'izany tsika aza terena am'izany zahay ho anareo mpitondra io anareo zay ty setrasetra sy mietraketra tsika mifankalala na niavana na ny olona akaiky rehetrarehetra aza manao ohatr' zany tandremo le tandremo zany zavatra zany mila ampafantarina satria misy olona miandrikendry-tohana fotsiny amin'izany zavatra zany izahay eto de manentana ny olona ho avy manentana olona ho tonga natrika ny tatitra zay ataonay ifanatry tava aminay manasa ny sombavam-bahoaka rehetrarehetra zay tsy lany teto amin'izay lany tany ivelany Antananarivo renivohitra zahay anotrina anazy fa manasa ny olona rehetra ny mpiara-mitolona ny mpanohitra rehetrarehetra ny RMDM panorama reny syndicat reny olona manana olana rehetrarehetra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao na izy tsy anavahana asainay daholo ianareo ifanotrina aminay ito dia zay be no basy izay nitambatra no vato ary marary anareo marary anay ihany koa tsy maintsy mifanohantsika amin'ny zavatra zay mitranga hitanay daholo angeny ny foyer de tension rehetrarehetra miseho eraky Madagasikara hitanay daholo zany ary tsapanay zany zavatra zany kanefa zavatra hitantsika lohatra amin'izao omaly dia fampiasana bomba lacrymogène natao tamin'ireo tanora reo ankizy mpianatra eny Votovorona ny fandratra ny mpianatra sy mpitandro filaminana izay no averiko eto hoe rehefa ty setrasetra sy mietraketraka ny tompona andraikitra mpitandro filaminana dia mampiasa hery ohatran'ireny herim-pamoretana mampiasa fitaovana ampelantanana dia mamaly ny andaniny dia inona ny tombontsoa iza no mahazo tombontsoa amin'ireny mahafaly anareo mpitandro filaminana tompona andraikitra ve ny zavatra mitranga ireny zana-bahoaka koa ny mianatra eny amin'ny Votovorona ireo mpianatra reo zana-bahoaka ireo maratra no samborina nataonareo interpellation fa ireo mpitandro filaminana madinika ireo koa zay naratra zana-bahoaka koa ireo ianareo tompona andraikitra mamebaiko tompona andraikitra amin'ireny fa manina no fampiantsy fa manina no tsy maintsy mampiasa hery fa manina no tsy maintsy ohatr'ireny ny zavatra atao raha mitaky ny zoany le mpianatra dia tsy maintsy ireny ve ohatra nanaovanareo ny paramédicaux tsy maintsy ampiasana hery tsy maintsy ampiasana reo ireny bombe lacrymogène reny ohatra nanaovanareo ny fampiasana hery tany Antsiranana tany Diego fa maninona no tsy maintsy mampiasa herisetra foana sa reny le ahitana fa mafy be ianareo mafy be misaika mafy be ny tompona andraikitry ny CIRGN mafy be daholo ianareo rehetrarehetra ao tsy tratry ny aloka daholo nareo rehetrarehetra ao zava-doza ankeny ny zavatra ataonareo reny ny foyer de tension eraky ny tanàna io tsy vitanareo no miregle anazy mitaky ny trosany ary mitaky ny trosany mpanao kojakoja ny lalana tsy mpanao lalana ry zareo fa mbola hoe mikojakoja ny lalana milaza izy fa hoe misy orinasa any amin'ny Ronjato any manana trosa amin'ny fanjakana zay nanao an'le ny asa tamin'ny fond routier reny manana trosa fond routier 2020 dia ataony eo moa le chiffre hoe eo en moyenne 180 millions d'ariary 800 millions sa 900 millions de francs zany dia ampitombona 200 zany de zany ve de tsy omeny le fanjakana fa aleon'le fanjakana manala baraka tena ohatr'izao mampibridana an'le mpitondra fanjakana tsy mahalotrosa trosan'le orinasa madinika azo atao hoe orinasa madinika ireny raha mbola fikojakojana ny lalana no ataony mampiasa olona marobe de marobe inge reny piasa madinika reny mpanao kojakoja ny lalana reny de avelanareo faty le orinasa de maty koa ny piasa madinika miasa an'ireny mpanamboatra ny mpanao kojakoja ny lalana reny de tsy mba menatra ve nareo za aloha mbola tsy nahita mihitsy hoe fitondrana hatramin'izay takiany olona trosa mamenatra zany hoe takiany olona trosa zany afa baraka zany miaingo ambony tsikoky zany mioeraoeritsika manao blin aika nanany olona trosa ary mino fa tsy ireo orinasa manao kojakoja lalana amin'ny fond routier ireo fotsiny manana trosa ny fanjakana fa misy efa trosa tamin'ny 2009 reny hôpitaly manara-penitra reny ke mbola be deabe ny orinasa tsy voavolatra amin'izao
renina matsy fitaovana atao anaty hopitaly manara-penitra reny misy maty mitsy ny orinasa ny zakan-tserany ainy 10 taona raiky amby 10 taona teoriana mbola tsy voalohany trosa nanamboarinareo ny hopitaly manara-penitra reny malalamy menatra zay moa menatra satria rehefa miresaka amin'ny olona de efa ahoana ary ty fitondranareo ty toy izay hoe zay tsy mpitondra fa zay solombavam-bahoaka zay mpanao lalàna fa zay tsy fahefana mpanatanteraka nidikan'izany zay tsy mpitondra fa ianareo fahefana mpanatanteraka no mpitondra eto izay azo atao fa anisan'ny vahoaka ary mitondra ny etaetam-bahoaka mitondra ny alahelom-bahoaka misolotena ny vavan'ny vahoaka izahay zany rehetrarehetra zany a hitenenana amintsika fa hoe tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana mitondra no mahatonga anay manonja ary zao manonja naiza eto moa za tsy aritra no resako eto hoe hatrany Maurice ary amin'ny nosy Maurice manonja amin'izao fotoana zao manonja be zareo fa zareo moa zany firenena tena hoe manaja an'izany demokrasia zany dia manao fihetsiketsehana amin'ny midina an-dalambe ampilaminana ny vahoaka rehetra sy tena vahoaka be tsisy ohatr'izany any amin'ny nosy Maurice satria mangataka amin'ny felan'le gouvernement zay lazainy fa gouvernement mafia mahasany ny olona ny ivelany ihany tsy mampiasa herisetrana kely ary tsy mampiasa ny herim-pamoretana tsy mampiasa ny mpitandro filaminana fa manaja ny demokrasia ny hevitry ny maro fa eto amintsika mamenatra vao mihetsika ny mpianatra kely ery de rakofana bomba lacrymogène sy ampiasana hery vao mihetsika ny erian'ny mpivarotra kely amin'ny kalesy de riatanareo amin'ny herim-pamoretana sy bomba lacrymogène vao mihetsika mpianatra kely afaka baka na tsy afaka baka mandeha ry amin'ny CNTMA de ry mangataka ny noty zay ilainy amin'ny fianarany mpianatra kely mitangorongorona de riatanareo bomba lacrymogène fa inona ary ty rendrekako fa inona manjoanareo mpitondra ty sy mpitandro filaminana ty le tompona ndraikitra mpitandro filaminana mihitsy ny aty ndresako ty fa maninonareo misy comporter ohatr' zany marika na faiblesse ngereny zavatra reny marika na faiblesse ny mpitondra reny zavatra fampiasana hery isaky ny mihetsika reny fa io ny hery tsy maleo ny fanahy zay tadidio tsara zay ny vahoaka mipetraka foana ary miaritra izy miaritra misubira fa le jour izy mitody damosina aminareo tsy zaka zay zavatra zay no zavatra tiana horesahany ho za hoe mena ny zavatra rehetrarehetra zay hita mena ohatra nyty akanjo ty ho an'ny vahoaka zay ho avy raha amin'ny sabotsao azadiny mitondra n'le carte na le badge iny le carton rouge iny le famatoratsika rehetra azadino mitondra an'iny raha misabotsy ho an'le mbola te hanavao na te azo vaovao na ho an'le mbola tsy manana dia raha manomboka rapitso ny fizaranan'io ao amin'ny MBS dia tadidio ao dia sy any amin'ny toerana rehetrarehetra zay afahantsika mizaran'izay fa raha ohatra ka tonga ny le carton io androany dia lazaintsika eto ihany hoe afaka zaraina androany fa ho hitantsika eo any amin'ny manodidina rehetrarehetra any amin'ny fokotany sisa rehetrarehetra any rehefa manao ny fandaminana antsika rehetrarehetra fa eo ampiandrasana an'izany tsika zao amin'izao fotoana izao ny tiana tenenina ao anatin'izany dia mila miravaka menamena daholo tsika rehetrarehetra menamena daholo zay zavatra le rehetrarehetra ary mila ampisehotsika hoe rehefa tezitra ny vahoaka mampiseho carton rouge zao ara moa zany tsika na ny rano ara satria avy foana ny orana firy andro zay ny rano sisona tamin'ny omaly dia niakatra be menamena be izy eo za hoe ny teny rery mihitsy zao hoe hatramin'ny rano koa ary ty ny rano sisona ty menamena be ny zavatra akoatran'izay de zao ho an'ny préfet ty amoriny OMCS amoriny mpitandro filaminana amin'ny préfet zay vonina hiatrika ny vahoaka raha amin'ny sabotsy vonina hiatrika ny vahoaka zay anao tatitra aza terenareo zay anao zavatra tsy mety aza terenareo zay anao zavatra tsy tiana ho atao ary aza sous-estimeny izahay ohatra nanaovanareo anay tamin'ny fitsangatsanganana iny tsy nieritreretinareo mihitsy hoe vahoaka be ohatra n'iny no avy tamin'ny fotoana iny de sous-estimeny izahay
ary ohatr'izay ihany koa ny teneniny saika misozy estime ny solombavam-bahoaka ohatra ny nataonao hatramin'izay misozy estime ny olom-boafidy satria manana basy ianao zao manana basy de mafy be mana fitaovam-piadiana de mafy be mbola afaka mibaiko de mafy be zao nefa tsarovy ny taona nge mandroso e raha tamin'ny 2009 zany ka zao tsika 2021 efa nitombo 12 taona nge tsika 12 taona 12 taona daholo tsika rehetra e nahazo taona daholo ary tsy maintsy ho avy amin'izany fanterana zany fantatsika fa Andriamatosaika efa nisotro ronono tamin'ny 12 décembre fa mbola eo moa izy fa mandeha daholo ny resaka ao anatin'ny gendarmerie eo hoe tsy manaraka ny fomba fanao atao anatin'ny gendarmerie nge le saika efa miandro fotsiny namana ny zandry ety aoriana zay tokony homena ny andraikitrany fa de izy mbola tazomina eo aloha dia mahavariana le izy hoe inona le antony inona loatra le famatorana izy ny filohan'ny republika fa le zandry efa manana mafeno ny fepetra rehetra tokony andray an'le toerana tsy mbola homena an'le toerana fa ity mba zaraiko satria tsy hoe fahavalo ianareo sanatria mivava ary averinay tsy fahavalonay ny mpitandro filaminana na zandary izy na polisy izy na miaramila izy na pénitencier izy avanay ianareo mety anadahanay mety ho zokinay mety ho zanakay mety ho avanay mety ho namanay tsy izany hoe tsy fahavalo ary tsy mpifahavalo tsika fa ao anatin'ny gendarmerie eo zany mandeha be ny resaka hoe zahay ke tena tia tandrazany izahay koa tiany ty asanay ty fa manahirana anay le seginay ty ina le manampanahirana anay satria efa sotro ronono izy de mbola eo ihany sady tsy esorina no tsy miala tsy manaraka an'le fomba fanao anatin'ny rafitry ny gendarmerie fa le namanao anatiny eo dia misy miteny mihitsy hoe raha io ny lasa eo lasa misotro ronono efa misotro ronono moa izy fa manao adieu aux armes manao veloma mandra-piona de zay ozy izy ny namanao anatiny eo le zandary maro misy tompona andraikitra ambony misy any amin'ny tompona andraikitra ny tonontonony misy reo élément aty amin'ny élément mandehandeha reny misy ny amono akoho misy ny amono vorona misy ny anao fety misy amono ondry misy anao mesoi anaovanay fety be ozy izy rehefa laso seiko ho anao zany Andriamatosaiko fa mena ianao litsa hoe mba tsoy rehefa ohatr'izay fa za koa mba te anao fety araka aminareo nitondra ny mafy tamin'io seiko izahay tamin'ny 2009 mandraky tiany androany tsy niova mihitsy izy mba nifampiaraba ihany mba mifampiresaka ihany rehefa misy fotoana fa le mentalité zany tsy miova mihitsy ka izay mentalité tsy miova zay no tiako iverenana mihitsy hoe aza sous-estimena le avy aty amin'ny mpanohitra aza sous-estimena satria ny anay basy antifikavana zahay tsy mamely ambadika ny anay basy antifikavana ary tsika rehetrarehetra samy teny ty tandrazana daholo samy ty an'ty fireneny ty sego moa ny teny toy zay hoe fahavalo-pirenena ny mpanakorotana zay aloha sady tsy mpanakorotana ary zay tsy fahavalo ny firenena fa zay fahavalo ny mpitondra napetraky ny mpitondra fahavalo zay ny tena marina zay le izy fa ny différence an'le olona ty tandrazana anankiroa dia zao ny mpanohitra tiany vahoaka malagasy ny mpitondra tsy mampiseho fitiavana an'le vahoaka malagasy raha tiany vahoaka malagasy izy tsy mampijaly azy toy izao raha tiany vahoaka malagasy izy tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity tsisy antom-pisiny akory ty fandarana miara-manonja ty raha nylamina tsara ary raha nampiseho nareo mpitondra fa tianareo vahoaka malagasy io tapimaso no nataonareo marobe teto tapimaso no atao hatramin'izao fa monona afo zara ene kaly tsinjo hoe kaly inona tsy fantatry tsony atao mampatsiaro na tamin'ny andro ny sosialisme zany tamin'ny andro ny Indriamatoa président Ratsiraka nanao tsakipopy reny zavatra reny nefa tadidio tsara tamin'izany fotoanandro ny tsakipopy zany tena olona farahidiny no nandehanina tena hoe tena mampalahelo mahantra fadiranovana ranombary presque ranombary zara raha misy voambary fa ranombary no amidin'ireny tsakipopy reny amin'ity indray mitoraka aty tamin'ny farafaran'ny taona iny talohan'ireny fety reny efa nampanantena inge ny filohan'ny republika hoe anao an'le kaly tsinjo
ny andro le vahoaka madinika indrindrandrindra moa eto amboriboritany voalohany zay anaova tanana ianareo ny andranomanala isotry ianareo any dotapenaka rehetra akasina teteza amin'ny bekiraro manaritsoa isotry marobe ianareo anto madinika atsimo 3G angara ny lalambisy manodidina anareo rehetrarehetra anaova kokopakopa-tanana eto na tsiaro ianareo fa voafitaka tamin'ny fotoana tamin'ny anaovana fety re satria nampanentenena fa isy le hoe nampanentenena hoe ary zato ariary fa ireny zavatra ireny vonjy tavanandro ary tapimaso satria tsy mahavaolana fa ny tena izy de zao ny fanaovana ny reny tsakipop na kaltsinjo na tsy fatako zay anarana zay anaovana anazy reny sakafo otr'ireny dia fiaiken'ny fitondram-panjakana hoe tena mahantro Madagasikara sy ny vahoakany. C'est un aveu de pauvreté extrême. Miaiky ny fitondram-panjakana fa tena ao anaty fahantrana tanteraka tsika. Tsy hita ny vahaolana de ireny no zavatra ataony aloha. Za mba nyteny ozy mba niandry any ozy hoe iza raha ny tena mpanolotsaina amin'ity filoham-pirenena ty. Nanao an'le conseil des ministres izy dia hoe ho ampidiry 1200 ariary le vary efa tsisy mivitany. De tsy mba nisy afaka nyteny fa hoe raha zany teo amin'ny toeranareo raha zay aloha ny tondra teo de ny zavatra anao taonay de nizarainy maimaimpona le vary io. Nareo nge manambola be dehibe fa any amin'ny toerana zavatra hafa ny azahoanareo le vola sy landaninareo anazy. Ny fanehoana fitiavana an'le olona nareo miteny hoe ny fitiavana no tena lehibe indrindra de menareo sakafo tena hoe ino ny vary ary mena maimaimpona anareo, ino ny menaka mena maimaimpona anareo. Tsy le vola tsy hita zay nanaovanareo anazy ny mangarahara tamin'ny Covid iny, tsy le vary no zarazaraina tamin'ireny satria ireny vola ny fanjakana ireny, vola ny fanomezana avy any ivelany ireny, le 600 millions de dollars. Fa ity sahirana ny vahoaka zao de ina le geste ataonareo zaran'le fitosika afameno hoe zao ny mahazo ihany ny mahazo ny tsy mahazo le fanavakavahana sy fanilikilinana mitovy ihany ka zay le teneko tao hoe samy laza ty tandrazana tsika fa samy hafa ny différence anay aminareo de zay tsy mampijaly ny vahoaka zay tsy mampandoalika anazy zay tsy mampahantra azy zay tsy manao tsinitsinina n'le vahoaka malagasy, zay tsy manao ny firenena any amin'ny gisitra alohan'ny farany any amin'ny larana faharondrina firenena fa any amin'ny farany zay mahantra indrindra. Izahay mpanohitra tsy manao ny filan'ny vahoaka farany indrindra melohany fa ny fafinaretanareo, ny oeraoera aloha ny anareo ny atao zay vao ny zavatra ilain'le vahoaka. Izahay mpanohitra tsy manao anareo, tsy manao zinona ny vahoaka malagasy. Izahay mpanohitra tsy manampina ny vavany. Izahay mpanohitra tsy mampiorora anazy. Zay miteny marina aminy ary zay mitarika anazy hitsangana sy hiteny sy tsy angina. Ny mpanohitra tsy manodikodina volamena. Ny mpanohitra tsy manondrana tsokotsoko volamena. Ny mpanohitra tsy mandefa avion tsokosokany ivelany. Ny mpanohitra tsy manampy ny mpanao trafikan'ny trafic d'or, tsy mamesa mpisolo vavany reny mpanao trafic d'or reny. Izahay ty tandrazana zay tsy manao an'izany, tsy manafatra fitaovam-pividina sy fitaovam-pividina atsokosoko sy mahery vaika zany. Ny mpanohitra tsy manao fanavakavahana, tsy manavakavaka, tsy manilikilika, mampitovy ny vahoaka rehetrarehetra zay. Tianay aheno ny vaovao daholo ny eraky Madagasikara, tsy ohatra nareo zay. Tsy manapaka ny MBS zay, tsy manapaka ny nininy zay. Mpanohitra izahay, mpanohitra intelligent, opposition intelligente. Zany zavatra rehetrarehetra zany mila fantatry ny vahoaka malagasy satria samy malagasy tsika rehetrarehetra. Tsy mila affrontement aminareo izahay. Tsy mila ny vahoaka ifandrafy izahay. Tianay ny vahoaka malagasy, tianay izy mahafantatra ny zavatra iainany. Ampinay izy hiteny, ampinay izy ampiseho ny ao am-pony, ampinay izy iotra amin'ny fiainana. Ka zay fanavotana ny vahoaka malagasy zay, fanehoana fa tianay le vahoaka malagasy. Izahay tsy manitsakitsaka ny lalam-panorenana toa anareo. Izahay tsy manitsakitsaka ny lalàna toa anareo. Izahay manaja ny mpitandro filaminana.
mame asana ny mpitandro filaminana ka asakasakareo zany ny teniko farany mialohan'ny anomezako fitenenana ny député fetra rehefa aveo dia fanetanana antsika rehetra sahy mijoro sahy miteny aza mangina mahaiza mandanjalanja tsara iza ny olona azo ianteherana so sanatria mianteritra amin'ny azo boboka iza ny nampanantena zavatra maro be tsy tanteraka iza nampanantena ny miami iza nampanantena n'izany Paris zany iza nampanantena n'izao rehetrarehetra zao iza ny tsy natanteraka ny fampanantenana nataony zao mamono afo na ny pompier rehetrarehetra Madagasikara raha olaina tsy mahafaty an'izany afo zany tsony zay no teny androana efa tonga eto ny namana député fetra vao amboriboritany Fadimy anisan'le anao tatitra raha misabotsy izy de mitsika anazy ny fitenena raha fa dia mametraka ny veloma madinidinika indray ho amin'ny rapitso samytenindriamanitra tsika rehetra miarabantsika rehetra manaraka an'izao fandaharana miara-manonja izao indray miarabantsika tsika rehetra Madagasikara fa ireo any ivelany ihany koa tsy adino ary mino zay fa misy ireo malagasy tsy malagasy ihany fa ireo vahiny ihany koa mahazo ny teny malagasy de kopakopaka tanana ao atsika mianakavy rehetra ny anjara fitenenako androany dia afantoko amin'ny fanamafisana ny antso zay atao amin'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina mahakasika ny tatitra izay kasaina atao amin'ny asabotsy 20 ny volana Febroary ho avy izao zany de manomboka amin'ny 9 maraina mitodika amin'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka mitodika amin'ny mpitandro filaminana mitodika ihany koa amin'ny ramatoa filohan'ny antemera-pirenena izay raisinay toy ny ray aman-dreny ombonana na atao hoe nivoaka avy ao amin'ny atokony maronisa aza de tsy iny zany fa ny vondrona IRD hitanay ramatoa filoha ny fandraisana andraikitra zay nataonao nandritra n'izay heritaona sy tapany ny tantananao any antemera-pirenena izany nisy ny fotoana indrindra tamin'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana farany teo tsy nitsitsinao teny na mitsina sy ny tenenana natao amin'ny fitondram-panjakana sy ministera zay tandrifa izany de tsy inona akory zany fa ny olan'ny vahoaka mahakasika ny rano sy ny jiro ho toyan'izany indrindra no itodianay aminao amin'ny maray aman-dreny nandraisana anao ray aman-dreny satria ray aman-dreny ombonana ianao manoloana an'izao tatitra kasainay atao zao be de be ny teny nandeha maro ny tsikera maro ny fifandranitana izay tsy mahasoa atsika nefa ny zavatra antony itidiany aminao aloha voalohany indrindra dia ny hoe ny andraisanao andraikitra tsy mitanila ny amin'ny nelanelananao ny eo amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny mampitarika n'izany tompony andraikitra voalohany anao amin'ny androm-panjakana antemera-pirenena izany ka dia manateny izay na atao hoe zay vao mivondrona tiako Madagasikara fa anamafy ianao ny ara-dalàna sy ny mahadidy sy andraikitry ny solombavam-bahoaka apatsia amin'ireo zay mieritreritra na mety heritreritra nakanana na sanatria tsy amela ny fanatanterahana izany satria araky nefa nresahana ombieny teto tamin'ireo nataony reo namana zay ny fandimbiny amin'ny hoe adidinay andraikitray asa tsy maintsy ataonay ary voafaritra ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena izany tatitra atao amin'ny vahoaka izany dia manatena fa andray ny andraikitra ianao ramatoa filohan'ny antemera-pirenena ary iteny raha sanatria misy manao mametraka endrika sakana amin'ny fanatanterahana izany satria araky ny teniko te dia manana didy ho amin'izany isika rehetra solombavam-bahoaka tao anatin'izany ihany koa no nresahana hoe raha nanandrana zay tsy hoe nanandrana akory fa nisy ihany ny faritra ataoko hoe enina raha kely no nitsidianay teto Madagasikara tao anatin'izany ny Fianaratsoa, Mahajanga, Tsirabe, Ambatondrazaka sy ny sisa dia nahazo fanamariana izay tamin'izany hoe tsy mety raha ohatra tsy mety ozy izy ny sasany ary anisan'izany ny tompony andraikitry ny mpitandro filaminana
sy ny tompona andraikitra teo anivony au commissariat ny état de droit sy ny droit de l'homme hoe ny tsara de any amin'ny toerana na voafidy anareo ianareo ao no manao ny tatitra ka dia mahita izay fa tonga ny fotoana anatanterahana izany ka dia manantena fa tsy hisy ny olana tsy hisy ny sakatsakana fa miaraka amin'izany koa nefa dia efa mivonona izay ary efa nivonona nandray ny fepetra rehetra ny amin'ny anatanterahana izany ampilaminana tsy hanana toerana amin'izany ny mpandroba tsy hanana toerana amin'izany ny mpanakorotana ary tsy hanaiky izany izahay efa misy ny fanetanana zay ataonay ny andraisany tsirairay andraikitra ireo zay mieritreritra ny anatrika izany amin'ny fandraisana andraikitra ny fijerena ny akaiky ny avy tsirairay misy ny fandraisana andraikitra araka efa nyteneny namana fidelina ao anatin'ny fitandronana zany filaminana zany de misy ny fizarana badja ahalalana hoe iza marina moa ny olona anatrika amin'izany ka ao anatin'izany no amezana itoky anareo na ny mpitandro filaminana na zay tompona andraikitra voakasika izany fa tsy hiditra amin'izany fanakorontanana zany izahay tsy hivoaka ny vala amin'izany kianjana ambojatovy zany izahay ary maniry ny fiara-miasa mpitandro filaminana ny tandronana zany filaminana zany mba tsy hisy ny korotana eto amin'ny firenena satria tsisy ahita tombony amin'izany isika mianakavy zay ny mahakasika an'izay etsika izay ao anatin'ny zavatra fa alohan'ny amaranana ny fotoana satria mbola misy ny namana izay mety mbola andray fitenenana sy hitondra ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izahay dia mitondra atao hoe kaskety telo raha zay na azo ilazana azy voalohany indrindra amin'ny maolo-pirenena aloha alohan'ny masolom-bavambahoaka eo ny masolom-bavambahoaka faharoa zay fa eo ihany koa mampanohatra anay tokony ho fantatry ny mpitondra mpanatanteraka eto amin'ny firenena fa tsy hitondra makaiza ny atao hoe fampiatsiana zay indrindra no mahatonga anay milaza fa tsy antsy anareo izahay ny adidinay amin'izay le andraikitra telo kaskety telo entinay zay dia mitondra ny tenin'ny olo-pirenena ka raha ohatra izay milaza ny zavatra tsy mety mahita zay fa fanampiana anareo zany tamitsika iraisana de ny hoe andehanan'ny firenena malagasy makany amin'ny fampandrosoana raha tsy mifampiaino isika dia elpo verimaina fotsiny izany atao hoe fampitsikirano zany na fanolora-kevitra na fanomezana atao hoe fampizarana traikefa tokony alalaka ny faneho-kevitra tokony alalaka toraka zany ihany koa ny atao hoe adi-hevitra na ara-politika io na adi-hevitra ara-tsosialy io mahakasika ny sosialy na adi-hevitra momba ny fandrosoana amin'ny ankapobeny izay teny araky ny teniko teo tsy natao anafosafo na ilaza ny zavatra mety zay nataonareo na ny vitanareo fa ny tsy mety no resahanay satria tsy misy ny mpanohatra natao ilaza na hitatara sy hanao karazana hoe publicité na propagande ho an'ny mpitondra mpanatanteraka ny tsy mety satria zay no fahatsika mampirisika manetana ary tondrany ny fitondram-panjakana mpanatanteraka ezaka mahatratrarana ny tanjona rehetra zay nefa mahita zany fa betsaka reo maro reo zavatra mbola tsy tanteraka tamin'ny fampanantenana ary maro ireo atao ny ravoravo tanana anisan'izany indrindra reo le ny fidy izao fitondrano zao ny fidy ny filoam-pirenena ankehitriny raha natao ny fifidianana tamin'ny taona 2024 diso fanantenana kokoa avy roa eny avy telo eny am'ireo tsy nifidy an'izao filoam-pirenena zao ireny olona nanantena fa raha ifidy amin'ny andriamatoany rajolo filoam-pirenena izay araky ny fampanantenana sy ny propagande sy ny fampelezakevitra zay natao de androsainga an'ity firenena ity zany no mahatonga anay hoe mijoro ankehitriny satria mahatsara manana didy izay mampatsiahatra any miteny tsy misasatra miteny manao hoe teny anzongy ianao andriamatofoloa nampanantena anzongy ianao tamin'ny fotoan'andro fampelezakevitra niaraka tamin'ireo mpiara-dia taminao niaraka tamin'ireo praiatoko taminao niaraka tamin'ireo ekipa atao vovonana niara-disy namoana anao aiza ho aizy zany aiza ho aizy zany fanatanterahana an'izany teny nomena izany ka tsy ho lava resaka fa satria araky ny teniko mbola misy ny namana zay fandimby ary efa maro ihany koa nefa nyteny teto fa dia ao anatin'izany no mbola amerenako
ny tanjony iraisana tanjotsika iombonana na ampanohatra zany na ianareo mpomba ny mpitondra na ianareo anatin'ny fitondram-panjakana hoe fampandrosoana ny Madagasikara ny tanjony iraisantsika menakavy kaokotsika ifampieno fa misy ny tsy mety eto misy ny fomba fitantanana tsy mety eto mety misy ny atao hoe fikoatsiana na fitariana ekipa tsy mety eto misy ny toetsaina tsy mety eto tokony ho ahitsika zany ary tokony ahaka lesontsika am'izay hoe fitondrana maro efa nisy teto amin'ny fitondrana teto amin'ny firenena izany ka dia manantena fa ipaka any aminareo izany atao hoe tsikera nefa tsikera hoentina mampandroso mba tsotsarainareo izahay hoe tsikera botolo no ataonay izahay fa valim-pirenena tsy tokony ho tonga am'izany isika fa resaka tsikera raisinareo amin'ny fomadio zany tsikera hoentina izany dia mino fa ho tongotsika any amina hoe fampandrosona marina ary tsy hisy korotana tsony any aoriana any zany fifandimbiasa-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zany fa ny sasany mantsy dia ny misolelaka no atao ary victime zany reo filoa maro ny fandimby teto victime an'zany resaka zany hoe na tsy mety saoary nataon'le filoam-pirenena dia nohony hoe eritreritra hitazona toerana teknisianina ny tiako resahana eto na mpanao politika mety monsieur le président tena maranitra ianao tena ianao raha nga miazakazaka mihitsy fampandrosona fa tsy maraka ny ekipa ny akamaroam-potoana nefa tsy mariny zany de mijabaka le filoa araky ny teniko teo tsy ny filoa kehitriny ihany nitratran'zany fa reo filoa mifandimby maro teto amin'ny firenena ka dia anova zavatra isika tena fanovanano atao aleo matatitsikera aleo isy izay le hoe fahatsapatena fa misy ny tsy mety ao de mba maneky de afaka amorositsika raha mahatsapa marina fa tena misy tsy mety ary risy tsy tanteraka izany fampanantenana natao nandritra ny fampelezakevitra zany ka dia tsy ataotsika fialana tsony zany aretina covid-19 zany na coronavirus tsy ataotsika fialana ny zavatra rehetra na loza voajanary lahatra fiarahantsika miainy zao ary tsika de fizatra iaraina am'zany covid-19 zany ahoana ny etrehtsika azy inona ny fepetra raisina manona ny ekipa manona ny fiara-miasa zany rehetrarehetra zany ny zavatra rehetrarehetra na fiara-miasa anareo mpitantana io fa ny adidinao araky ny teniko de mitsikeraka dia manantena fa hipaka any atsofiny sy any atsainy reo mpitondra mahefy zany teny sy afatra nentina iteto izany ka dia maranako ny teniko dia manao ny mandra-piona amitsika indray manao ny mandra-piona alohan'izay nefa dia efa eto anilako eto koa ny namana mpanao gazety Lorette Berton tolotrazany fitenenana amaranany an'izao fandaharana izao ka dia makasitraka atsika rehetra ny aino amin'ny manaraka indray ewa ankasitrana bevata ny solombavam-bahoaka fetra raha zavy tsy mialona nitondra ny famaranana tamin'ny tiany ity tao anatin'izay fa mankafakana izay de mifarana eto indray zany ny fotoanantsika aloha atao anatin'ny fandaharana Miara-Manonja mankasitraka atsika jiaby nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany azadiny ny fotoanantsika amin'ny sabotsy ho avy izao zany amin'izay fanatanterahana ny tatitra ho karakarainy ho ataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tato anatin'ny boriboritany enina mandrafitra Antananarivo renivohitra izay de mametraka ny samy tsara ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray